mantatra kely aiza ho aiza ny misy an'le hoe amin'ny andro farany no andatsahako fanahiko amin'ny nofo rehetra tsy hoe la toko fafiry andiny fafiry toko fa efa marina aloha le joela marina le joela amin'ny micro kely aloha dia mba miresatresaka ara-baiboly tsika izy amin'ny teny hoe joela joela toko fafiry andiny fafiry joela toko faharoa joela toko faharoa ao jerentsika izay Alléluia. Asan'ny apôstôly toko faharoa andininy fafito ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko faharoa andininy fafito ambin'ny folo koa misy io le tao amin'ny joela ihany no nalefa tao amin'ny asan'ny apôstôly vakio ary raha hitanao e. Ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ary ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo aminany. Ary ny zatovinareo ahita fahitana ary ny lahy antitrareo hanonofy ary ny mpanomboko na lahy na vavy dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany ka dia aminany izy ary anisy fahagagana eny amin'ny lanitra ambony aho sy famantarana amin'ny tany ambany dia rà sy afo ary zavony setrika atreo misaotra samy mahita an'izay daholo ve tsika joela toko fafiry toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny fahadimy dia asan'ny apôstôly toko faharoa andininy fafito ambin'ny folo marina ny tenin'Andriamanitra ary tanteraka ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana zay anatanteran'Andriamanitra azy fa tany amin'ny joela zany teny zany joela mpaminany no nilaza azy voalohany fa rehefa tanteraka izy avy eo tamin'ny nahaterahany fiangonana dia lazain'ny Petera le izy hoe io lay teny voalaza atao amin'ny joela amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra fa tsy hoe amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahiko amin'ny mpaminany na hoe amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahiko amin'ny ry pastera sy ry apôtra sy ry evangelistra fa amin'ny bisopy fa amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra iza tsy ao anatin'ny nofo rehetra tsika mipetraka eto dia maninona sy maninona avy izy avy eo raisy ngely tenin'Andriamanitra inona le faminaniana lazainy inona le zavatra hitranga rehefa milatsaka ny fanamasina isa miteny mafimafy tsara ao dia mena micro inona avy le zavatra vokatra le fanamasina rehefa alatsaka amin'ny nofo rehetra ahoana moa voasonatra ny lay antitrareo anonofy vokatra n'inona zay vokatra le fanamasina milatsaka ao anaty dia omeny tompo fanomeza pahasoavana ny lay antitra manana nofy mahita fahitana zany manana vision manana zavatra voarainy dia antaniny ray aman-dreny amin'ny alina nanofy ray aman-dreny tamin'ny alina nanofy ny zatra lazainy Jesosy fa tsika rehefa matory tsy matoritory fotsiny amin'izay fa ao amin'ny alina ao Jesosy dia mbola miteny amintsika amen ny zatovinareo ahita fahitana zatovinareo ahita fahitana ary na dia ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy azy dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany na dia mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy azy andatsahako ny fanahiko amin'izany rehetra izany ary anisy fahagagana eny amin'ny lanitra sy ety amin'ny tany aho atreo ny fanamasina dia omena ho an'izay mangataka amen ho an'izay mino ho an'izay mangetaheta
misaotra. Manaraka aiza ho aiza amin'ny tenin'Andriamanitra misy ny hoe ianareo ray na dia ratsy aza mahalala manome zavatsoa ny zanakareo. Alefa mamaky baiboly daholo. Ianareo ray na dia ratsy aza mahay malala manome zavatsoa. Zay zao dia efa le Joela sy asan'ny apôstôly teo zao dia efa raisinao taratasy raisinao dia mba tadidy misy teny mipetraka ao anatsika fa tsika mila sary tenin'Andriamanitra ao anaty mba manamasina atsika iny, manova atsika, manazava atsika, mampahery atsika ary sabatra avoakatsika amin'ny fotoana tokony amoahana azy. Alefa ianareo ray na dia ratsy aza mahay malala manome zavatsoa ny zanakareo. Tsisy mihitsy hoe tsy mandeha ny micro atsy andraso aloha tsy asain'ny tompo miteny sosoa fa tsy alefan'ny tompo micro. Aiza misaotra aiza ho aiza zay. Luka toko faha 1:10. Luka toko faha 1:10. Andiny faha 1:10. Luka toko faha 1:10 andiny fa 13:10. Luka toko faha 1:10 andiny fa 13:10. Raiso indray zo zay teny zay raiso an-tsoratra, raiso any am-po, raiso any an-tsaina ao anatsika tsirairay avy ao ny fahamarinan'izay teny zay. Ahoana ozy izy ary vakio ary fa ianareo na dia ratsy aza mahay azafady aloha fa teny anglisy aby atika. Mahay manome zavatsoa ny zanakareo, maika hanirainareo any an-danitra fa tsy hanome ny fanamasina ho an'izay mangataka aminy. Amen. Amen. Ianareo na dia ratsy aza manino manome zavatsoa ho an'ny zanakareo. Tsy maika vafa ny ray izay any an-danitra no anomeny fanamasina amin'izy amin'izay mangataka. Mazava beka izany teny zany. Tsy maika va ny ray no anomeny fanamasina ho an'izay mangataka. Rehefa mangataka ianao amin'ny tompo, io ny tenin'Andriamanitra, omeny anao ny fanamasina ao anaty. Amen. Atombo kely ary amin'ny ambonimbony kely nge alohan'ilay ianareo na dia ratsy aza aloloha kely mbola manapirofo an'ilay herin'Andriamanitra ihany sy ilay fitiavan'Andriamanitra atsika. Inona ny lazainy? Mateo toko faha 7 andiny faha 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Mangatà dia omena ianareo, mitadiava dia hita ianareo, tondony dia hovoaina ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no hovoaina. Ary iza moa aminareo raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato, ary raha angatahany azy andrano no hanome azy mena rano. Koa ianareo na dia ratsy azy mahalala hanome zavatsoa any zanakareo, tsy maika va ny rainareo izay any an-danitra no hanome zavatsoa an'izay mangataka aminy. Amen. Zavatsoa reo izy eo iray teo fanamasina mihitsy. Fanamasina. Tsika indraindray tsy mangataka, ary tsika rehefa mangataka koa indraindray dia tsy mino, dia tsy mahazo. Fa ny fanamasina ilayntsika amin'izao fotoana zao, amin'izao andro farany zao, alohan'ny fiverenan'i Jesosy. Amen. Manaraka aiza ho aiza indray misy an'ilay teny hoe fanamasina omen'Andriamanitra ho an'izay mankatoa. Alefa mila mahay tenin'Andriamanitra tsara ny zanak'Andriamanitra, voky tsara tenin'Andriamanitra, mitoetra ao ny tenin'Andriamanitra. Aiza ny misy an'izay hoe ny fanamasina omen'Andriamanitra ho an'izay mankatoa. Fipetra raindray zay, mangataka eo ihany, fa tsy vita ny mangataka fotsiny fa sandry mankatoa. Aiza indray misy an'izay
fanamasina omen'Andriamanitra ho an'izay mankatoa. Asan'ny apôstôly 5:32. Asan'ny apôstôly 5:3. Raiso atsoratra indray zay, raiso ao am-po, raiso ao an-tsaina, atao poko ny reketako ny teninao mba tsy antako aminao. Hoy mpanao salamo. Raiso tenin'Andriamanitra ao anatsika. Asan'ny apôstôly 5:3. Tao ary vakina mafy tsara. Ny fanahy masina dia omen'Andriamanitra ho an'izay mankatoa. Ny fanahy masina dia omen'Andriamanitra ho an'izay mankatoa. Inona ny tantara io, inona zavatra nitranga tamin'io no nampisy an'izay teny izay? Nanina lasa nisy an'izay teny izay tao amin'ny asan'ny apôstôly? Misy micro be da be ao araka miteny. Raha vao miteny tsotra matsy tsy heno fa mila fanamafisam-peo. Namatorana ny apôstôly rehetra sy nitondrana azy teo anatrehany sy ny edriona. Misy an'izay tantara izay. Dia avy eo nanina fatorana ny apôstôly rehetra? Miondrika tsara anaty baiboly tsika mamakafaka mijery anatin'ny baiboly. Inona ny zavatra nisy? Nisamborondreo apôstôly ireo tamin'izany fotoana izany. Dia nidiana tao hatramin'ny maizina. Dia avy eo nisy anjelin'Andriamanitra tonga namoa ilay trano maizina. Dia iza ilay niteny an'ilay teny io? Petera sy ny apôstôly nanao tamin'ny olona hoe Andriamanitra tokony ekena mihoatra ny olona rehetra. Dia Petera sy ny apôstôly ihany no nitory an'izay teny izay tamindreo le mpiambina tamindreo le mpisorona be sy ny namany izay namatotra andreo apôstôly. Satria fandrarana zareo tsy hitory an' Jesosy, dia mbola nitory ihany zareo dia namafisiny tamin'izay hoe izay tian'Andriamanitra ny atao fa tsy izay tiany olombelona. Dia ny résultat-n'izay hoe izay mangataka ny fanahy masina sy manao ny sitrapon'Andriamanitra zany mahazo ny fanahy masina. Amen. Sotran' Jesosy. Ny atombohan'ilay izy dia andihiditra ny tempoly jaona sy andihiditra ny tempoly. Iza nandihiditra ny tempoly? Petera sy iza ny anankiray? Apôstôly izy fa la précisé hoe apôstôly izy. Izao hoe isika amin'ny tenin'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly 3 ny atombohan'ny tantara. Petera sy Jaona rehefa andeha ho any tempoly. Petera sy Jaona zany ilay teo an-tempoly, teo amin'ny vavahadin'ny tempoly. Tsara endrika. Dia rehefa nahita an'ilay nangataka teo izy, dia hoy izy hoe tsy manana vola fotsy na vola mena omenanao fa izay ananako nomeko anao amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsangatsangana avy hatrany dia nitsangana vokatry ny fitsanganana iny nikorotana samboaravoara amin'ny manodidina rehetra. Satria nampiseho ny herin'i Jesosy ny afara tamin'ny fanenjehana, na afara tamin'ny fampidirana tany am-ponja. Fa rehefa tonga tany am-ponja nisokafany ny anjely indray ny varavarana nivoahan'ireo mpianatra ireo. Ary izay lazaina hoe fanahy masina omena an'izay mankatoa, omena an'izay mankatoa. Zany hoe akoatran'ny hoe mangataka fepetra anankiray azona ny fanahy masina dia ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Amen.
fankatoavana zay rehetrarehetra nambara rehetra fa raha ianao tsy mankato ianao mandaa sitrapon'andriamanitra ianao mandatsy andeha araka sitrapon'andriamanitra nefa ianao mangataka ny fanamasina mahazo sa tsy mahazo tsy mahazo satria miziriziry tsy mankato ary ny tsy fankatoavana mira ino fa hotana ny tsy fankatoavana mira fa hotana ary rehefa manota ao anatin'ny fahotana tsy mitoetra ary tsy mahazo ny fanamasina. Amen. Aizany ny misy an'ilay hoe raha tia ianareo dia tandrina ny teniko, ny raiko tia ianareo dia onona ao aminareo zaho sy ny raiko. Mafimafy tsara hoe. Jaona 5:17 amarino kely hoe zay hoe. Jaona 5:17. Jaona 4:10 ny andininy 5:10. Jaona 4:10 andininy 5:10. Zay ve ny marina? Fa inona le 15:7? Raha amiray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo zany ho azonareo zany. Jaona 5:10 andininy 7. Fa Jaona 4:10 andininy 5:10 dia raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko Amen. Raha izay fa ny tena antaniko dia le hoe ny raiko tia azy dia hiara-onina ao aminy zay. Misy an'izay mihitsy ao fa vakio ihany aloha le teo miantra fa efa izy koa zay. Fa le misy hoe ny raiko tia azy hiara-onina ao aminy mihitsy zay. Fa vakio aloha le miantra teo mandrapitatsika indray an'le rehetra teo. 23 le raha misy tia 14 firy le voalohany 14 vakina ary aloha manomboka amin'ny 14 toko 4:10 andininy 5:10. Raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko ary izao angataka amin'iray ary izy anome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisiny satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Tohizo mihitsy le vakiteny. Tsy amelanareo ho kamboty aho akaty aminareo aho vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao fa ianareo no ahita satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izao ao amin'iraiko ary ianareo ato amiko ary izao ao aminareo. Izay manana ny didiko amin'ny tandrina izany dia izy no tia ary izay tia no tiany raiko ary izao tia azy ka iseho aminy. Hoy Jodasy taminy, Tompoko, nahoana no aminay ihany no isehonao fa tsy amin'izao tontolo izao koa? Jesosy namalika nanao taminy hoe raha misy tia dia hitandrina ny teniko izy ary ny raiko tia azy ary aka ho aminy izahay ka onona ho aminy. Amen. Avereny farany andininy firy le farany teo. Jesosy namalika nanao taminy hoe raha misy tia dia hitandrina ny teniko izy ary ny raiko tia azy ary aka ho aminy izahay ka onona ho aminy. Amen. Raha misy tia dia aninona izy hitandrina ny teniko izy raiko tia azy onona ho aminy izay aka ho aminy. Zany hoe ny ahafahanao mahazo ny fanamasina itoerany fanamasina ihany koa dia ny fitiavanao azy mahatonga anao ankatony teniny. Amen. Zava-dehibe nge zany manana ny fanamasina, zany fenono ny fanamasina, zany tiary ny fanamasina. Zao tontolo zao tsy mahalala azy, zao tontolo zao tsy mahafantatra azy fa ianareo no mahalala, ianareo no mahita. Amen. Dia apetraka amintsika izany teny zany ho raisitsika tsara, ho taditsika saintsaino tenin'Andriamanitra. Bokon'ny Josoa dia miteny mihitsy aza avela hiala amin'ny
masonao ty bokyny lalàny ty saintsaino andro amanalina hitandremanao anao arak'izay voasoratra ao saintsaino andro amanalina dia efa narain'izay teny rehetra izay tsika teo zava-dehibe zany tadidio aoka anakarena tenin'andriamanitra tsika aoka voky tenin'andriamanitra tsika fa iten'andriamanitra io no manamasina iten'andriamanitra io no manova iten'andriamanitra io no miaro atsika iten'andriamanitra io manazava atsika tsirairay avy amen amen toy ihantsika misy manana fanontaniana ve araka tenin'andriamanitra tsisy manana fanontaniana mbola zany ray nametraka la misy fanontaniana manitikitika mizatra tsy azo mizatra tsy mazava mizatra mbola tiana azavaina mizatra tiana antaniana afaka manontany tsika afaka mametraka tsika le hoe batisan'ny fanahy masina iny zao efa nazavaina teto fa ohatra ny mbola tiako averina kely batisan'ny fanahy masina efa nazavaina teto fa mbola tianao azavaina kely ahoana ny fahazahoanao azy tamin'le efa nazavaina teto akekezitra kely tsara ny micro ahitantsika tsara hoe aiza zany le mbola anazavana azy le batisan'ny fanahy masina ahoana ny nazahoanao azy tamin'ny nazavaina teto aloha ngapa ny averina zavaina mihitsy ny fa ohatrany tsy fa efa nanontaniako mihitsy ny tamin'izay fotoana zay fa zay mihitsy ny tiako amerena anazy fa ohatrany fangarokaro misaotra ray iza ny efa vita batisa fanahy masina tsakany tsara ny tanana dia ireo afaka manazava azy halleloia iainana ny famarina ny tenin'andriamanitra atsakany tsara izay vita batisa ny fanahy masina teo amen misaotra betsaka misaotra an' jesosy akamatatra karaka ny tenin'andriamanitra indray aiza ko aiza anaty baiboly misy aloha za manao batisa anareo amin'ny rano batisa ny fivavahana fa le avy aoriko anao batisa anareo taoary inona ny toy an'izay aizatsika izay tenyizay fa mila manana fahamarinana ny tenin'andriamanitra tsika jaona toko voalohany andininy fa 3:30 jaona toko voalohany andininy fa 3:30 fakio ary aiza Matthieu 3:11 misaotra to le jauna fakio ihany le jauna nan Jesosy ary izao tsy nahalala azy fa izay naniraka ianao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe izay ho hitanao idinany fanahy sy toerana dia izy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina amen avereny tsara jaona toko voalohany andiny fa 3:30 andininy fa 3:30 fakio tsara hoe ary izao tsy nahalala azy fa izay naniraka ahy anao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe izay ho hitanao idinany fanahy sy toerana dia izy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina amen halleluia halleluia amen resa zay teny zay Matthieu toko 7 andininy fa 1:10 Matthieu toko 7 andininy fa 1:10 ahoana ho voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy
Izaho dia manao batisanareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana fa ilay avy ao aoriako no mahery noho izao ka tsy mendrika hitondra ny kapany azaho. Izy no hanao batisanareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Alleluia. Avereno farany azafady indrindra. Akina mafy tsara. Izaho dia manao batisanareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana fa ilay avy ao aoriako no mahery noho izao ka tsy mendrika hitondra ny kapany azaho. Izy no hanao batisanareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Amen. Amen. Batisan'ny fanahy masina. Inona ny teny tian'Andriamanitra lazaina? Ankoatra ny batisan'ny fanahy masina zany dia misy batisa inona? Batisan'ny rano. Batisan'ny rano. Dia ohatr'izao hoe izaho manao batisanareo amin'ny rano eto fotsiny. Fa misy ilay ao aoriako ary mahery noho izaho no hanao batisanareo amin'ny fanahy masina. Ho avy tsika manazava azy tsara ny ten'Andriamanitra. Azo menatry no vavolombeloko izy Paoly na azo menatry no vavolombelony tompontsika na izy ao mpifatony. Ianareo no vavolombeloko izy ny ten'Andriamanitra. Ale fizoroana vavolombelona makasika ny olona avy eo. Halleluja. Halleluja. Mety misy ve olona vita batisa fanahy masina fa mbola tsy fantany hoe vita batisa fanahy masina izy? Zao ary, iza le vita batisa fanahy masina rehetra teo indray farany azafady. Tsakany tsara hoe ny tanana. Aza latsaka fa tsakany tsara. Tawar tonton Samy azafady ahoana ny fahatsapahany tonton Samy inona zavatra nisy zavatra tsapa zavatra hitan'ny tonton Samy ny amin'izay hoe batisan'ny fanahy masina izay tsy lava be fa tonga dia le zavatra iainana fotsiny zavatra le anazavatsika simple be ao amin'i Jesosy. Atsika indraindray tany zavatra tena anina be fa tsotra fotsiny ao amin'i Jesosy. Zay ohatran'ny teo aloha no zany rehefa vita batisa amin'ny fanahy masina fa mahatsiaro misy manaka anao foana ny zavatra ratsy tsy afaka manao zavatra ratsy ianao na mieritreritra zavatra ratsy fa ohatry mivily foana le ratsy zany fa tsy mahakasika anao. Zay ngambany anankiray hoe dia ianao koa mahatsiaro hoe misy mpiaro foana ianao na iza rehetra misy alehanao. Zay zany amba araka le fitenenany hoe ny anjely mitombo manodidina anao ka miaro anao ary tsy mahakasika anao koa ny ratsy. Halleluja. Misaotra tsy manota intsony izy misy mamily anao tsy hanota intsony, misy mamily anao tsy hanao raha intsony, misy mamily anao tsy eritreritra raha intsony. Rehefa vita batisa fanahy masina ianao. Misaotra tompoko. Tato amin'ny elatra kavia zay ato aloha ato indray izy indray nilaza ny amin'ny zavatra hoe izany hoe batisa fanahy masina zany nambinina ohatran'ny ahoana indray zavatra tsapany nambinina ny hoe vita batisa ny fanahy masina. Le vita batisa fanahy masina ny na teto za vao tena natsapan'ilay izy. Misy ato anatiny misy manosika be mihitsy zany ohatrany hoe manondranao an'ilay tsy nentina ataonao dia teo vao tena hoe mibebaka dia rehefa tena ilay mibebaka iny dia ohatrany hanomboka nalemby amin'izay dia mahatsiaro fedanana be dia ranomasy mipotrapotraka be tena hoe mahatsiaro fedanam-po be zany hoe vao vela dia nanomboka teo dia eny foana n'izy hoe manoranao hoe ry tsy mety ty tsy mety ovao ty ohatran'izay. Amen. Misaotra. Batisan'ny fanahy masina hoy izy eno mihitsy tato izy hoe misy tarika hibebaka ary rehefa nibebaka nasorony tompony tsy mety rehetrarehetra na tsiaro na fana tao anaty nitomany nitian'i Jesosy dia nanomboka teo nandeha tamin'ny fiainam-pahamasinana tanjona ohatrany te hiteno mafy zany fa omeko micro. Ao ary efa ao anatin'ilay mamaly azy daholo izay rehetra izay
Ny nandray zany le batisa amin'ny fanamasina tena niraisiko tamin'ny finoana. Misy an'ilay teny eo amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa. Asan'ny apôstôly toko faharoa. 9:30. Vakiako hateo amin'ilay 9:30. Ary nandray izany ny olona dia voatsindrona tampony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe ry rahalahy, inona no ataonay? Ary hoy Petera taminy mibeba, areo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo mba hahazo ny famelana ny helokareo, ary ianareo dia handray fanomezana dia ny fanahy masina. Dia le efa mivakitsika teo moa le Jaune 14 iny le hoe Jesosy no manome ny fanahiny zany, ny batisa ny fanahy avy amin'ny Jesosy rery ihany. Jesosy ihany mahay manome ny fanahy masina. Dia ny anazy zany tena ndraisiko tamin'izay mihitsy rehefa tena mibebaka vita batisa tamin'ny rano. Dia tena ndraisiko hoe nandray ny batisa ny fanahy masina koa, satria tena nahatsiaro an'izay le voalaza rehetra teo izay hoe nahatsiaro ny fahafenona, nahatsiaro ny fiadanana avy amin'ny famelan-keloko. Dia nanomboka tamin'izay koa dia tena nahatsiaro hoe nanomboka ny tian'i Jesosy. Dia tsy tena hoe mankahala fahotana, sy tena hoe marikoriko na ny fahotana. Ary rehefa mitady anao zavatra tsy mety koa tena marina mihitsy tena ntaotao samy teo dia tena manenoneno mihitsy ny fanahy masina, tena tsy mahazo aina zany. Izay amiko midika hoe ato amiko fanahy masina, Jesosy nanao anahy batisa ny fanahy masina fa tsy misy ankoatran'i Jesosy afaka manome ny fanahy masina. Halleluja. Amen. Misaotra. Aiza moizy to? Aity. Atoko misy teny. Batisa ny fanahy masina, Jean-Louis. Natsapako ny batisa ny fanahy masina zany dia te hijoro vavolombelona momba ny Jesosy foana, te hizara ny fahatsarany Jesosy foana amin'ny namako, dia sady resaka zava-panahy foana anao atokantrano ary. Halleluja. Sotran Jesosy. Safady. Zaho moa zany mbola tsy vita batisa fanahy masina. Zaho aloha zany tamin'ny voalohany hoe nanao formation natao batisa fibebaka tamin'ny fiangonana nisy anahy. Ohatran'ny hoe nampianarina aloha zany hoe zao dia aveo resy lahatra dia zay vao mibebaka, ohatran'ny hoe tsy mitovy amin'ilay nanaovan'Jesosy anahy zany hoe nitoriana ny teny, zany hoe tamin'ny hoe nitoriana ny teny vao natao batisa. Dia fandraisako an'ilay batisa fanahy masina zany hoe amin'iny vao mandray fanahy masina, hoe dia nefa za mieritreritra hoe tsy mila atao an'iny avy sa mila atao, satria hoe izay rehetra nandray anazy dia nomena mehery. Ny hery dia hoe amin'iny zany dia efa ampy na fanahy masina. Dia izay fotsiny aloha zany ny question amiko hoe tombe koa hoe nitombe androany izy hoe miteny iny, satria mbola tsisy haiko aloha zany ilay batisa fanahy masina fa hoe mino fotsiny hoe manana tamin'ilay mibebaka dia nandray hery koa ilay tamin'ilay teny anankiray ary amin'ny hoe izay rehetra nandray anazy, fa tsy haiko hoe tokony atao ve sa tsy tokony atao ilay androany zany ana dia vitan'i Jesosy hoe confuse zany za aloha dia sotran'Andriamanitra hoe androany zany mba mpianatra androany dia. Misaotra. Sotran Jesosy. Zay daholo e. Sotran'Andriamanitra dia mifazoko an'ilay hoe nandray ny batisa ny fanahy masina zany a, dia tamin'ny fotoana natao batisa tamin'ny rano a, dia mibebaka miala fotsiny ilay fahotana dia izay. Fa tamin'ny batisa ny fanahy masina lasa mitoetra ao anatinao mihitsy ilay fanahy masina dia izy mitarito ny fanahy foana ianao manao zavatra. Dia tamin'ny fotoana rehefa vita ny batisa ny fanahy masina dia tsy mandeha araka ny nofo intsony, tsy mila miezaka be izany intsony hoe anao marina fa efa mitoetra ao anatinao ilay marina sy ilay fahamarinana sy ilay fanan'Andriamanitra mihitsy no mitarika anao manao zavatra, fa tsy mila ezaka be hoe anao azao satria efa mibebaka. Dia izay ilay fahazoko an'ilay izy. Misaotra. Miandray ny fahazahoako ny batisan'i Jesosy dia lasa matahotra an'Andriamanitra ianao, lasa araka ny teny ray aman-dreny teo hoe ny sainao zany tsy avelan'i Jesosy eritreritra zavatra ratsy foana, fa
ampiny ianao ampiny ny fanahy. Amen. Sotran Jesosy tsika zava-dehibe a farany dia ny nandraisany a mbola tanora be a teo amin'ny 20 taonako teo dia vavaka tao am-piangonana dia niteny tamin'iteny tsy fantatra dia rehefa vitsy izay zany dia tsisy fantako ny zava-kandrazaiko teo dia izay dia niresaka tamiko ny mpanompon'Andriamanitra hoe tokony atao batisa ianao sasany tsy nianatra batisa tonga dia natao batisa dia taorianan'io a rehefa misy za saro-kenatra tsy mba tia miteniteny dia rehefa ao am-piangonana zany hoe inona ohatrany hoe misy zavatra tokony tatitra atao dia ohatrany misy manosika eo am-pitoerana lasa mijoro vavolombelona lasa manao asan'Andriamanitra mandeha ho azy ohatrany tsy avelan'le hery mipetraka zany fa ohatrany atosiny foana dia ohatra ianao hoe kamokamo ohatra hoe hamaky baibolina ohatra zany dia ohatra misy zavatra tsy mety mihitsy ny amin'ny fiainanao raha tsy mandray kely ianao na ohatra ianao andeha hivoaka dia ohatrany tsy azonao ianao ohatrany hoe te resaka amin'ny tompo foana ianao dia amin'ny zavatra ataonao zany ohatrany hoe tsy haiko hoe ohatrany hafahafa raha voalavitra an'Andriamanitra ianao azony ohatrohatr'izay le izy zany. Alleloia. Sotran Jesosy tsika amin'izany teny rehetra izany ny batisa ny fanahy masina ho an'ny olona ny bebaka marina tena hoe marina zany izy John ay ny angamba fanontaniana mifandray amin'ilay teny rahalahy teo hoe misy fiangonana zany tena mivoy mafy hoe tsy azo ekena ho vita batisa amin'ny fanahy masina ny olona anankiray raha tsy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ary dia tena voiziny be mihitsy ny voalaza ao amin'ny Korintiana voalohany toko 4:10 manontolo zay zany formule napetrany hoe tsy maintsy miteny amin'ny teny tsy fantatra ve fa azo ekena fa vita batisa amin'ny fanahy masina zay zany ny batisa. Sotra betsaka vao maika manampy tsara n'ilay fanontaniana rehetra ilay batisa ny fanahy masina ny atao hoe batisa ny fanahy masina voalaza teo samy hafa amin'ilay batisa ny rano za ozy Jona manao batisanareo manao batisanareo amin'ny rano fa avy le ao ariko mahery no za izy anao batisanareo amin'ny fanahy masina ary manazava le izy teo dia efa le niraisy ny lalazana bavirehetra teo hoe rehefa hainao no vita batisa ny fanahy masina voalohany indrindra tsy te hanota intsony ianao voalohany indrindra tena maharikoriko anao ny nataonao rehetra tany aloha Ezekela toko 4:30 hofafazako rano madio nareo hofafazako ny fanahiko ianareo meko fo vaovao nareo ary hotsaroanareo ny ratsy rehetrarehetra nataonao tany aloha dia ho maharikoriko anareo izany vokatry ny fanahy masina. Halleloia. Vokatry ny fanahy masina. Ny fanahy masina lay mahery lay fanahy masina mitoetra ao anatsika mitarika anao tsy hanota intsony iny mahatonga antsika olombelona indraindray mitady zavatra charnel. Inona moa le charnel? Mitady zavatra sensationnel, mitady zavatra enity nofo ty mitady zavatra tsapa fa tsika amin'ny tontolo ny fanahy ny olona anankiray rehefa tena ny bebaka marina nanaiky an'i Jesosy marina ary nanaiky no atao batisa azony amin'ny fotoana anaovana batisa azy iny ny batisa ny fanahy masina tsisy zavatra komplike zany tsisy zavatra amboarina zany hiditra amin'ilay resaka tato tsika rehefa avy eo ny amin'ilay hoe tsy maintsy miteny amin'ny teny tsy fantatra mila malala tsara ny tenin'Andriamanitra tsika fa marina ny tokony fa misy atoko mpivavahana zay mivoy mihitsy hoe mba hahatonga anao ahafantarana fa tena vita batisa amin'ny fanahy masina marina ianao marika tokana ary tsy miova dia ianao miteny amin'ny teny tsy fantatra dia antsona fotsiny ilay olo tonga hafa daholo amin'ny alahady fa isy batisa amin'ny fanahy masina amin'ny alahady nga za manao batisa anao amin'ny fanahy masina ny tonga dia komandiko fotsiny hoe isy batisa amin'ny fanahy masina amin'ny alahady tsy za manao batisa amin'ny fanahy masina Jesosy manao batisa amin'ny fanahy masina ny fanahy masina ny manao batisa misy olona antsona mihitsy hoe ndao fa rariva formation ana fampianarana amin'ny teny tsy fantatra fotsiny dao tonga hafa daholo zay mbola tsy miteny tsy fantatra hianatra amin'ny teny tsy fantatra tsika rariva dia hanao formation antsika amin'ny teny tsy fantatra alefa balabalabala bilibili alefa teneno fa tsy maintsy mahay ianao tsy aranofo be zany aranofo be zany tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany
fa io rehefa tonga amin'ny fotoana tsy ampozinao fotsiny, rehefa omeny ny fanamasina anao io a miteny ianao, fa rehefa tsy omeny ny fanamasina anao koa io tsy miteny ianao, fa tsy midika koa re tsy vita batisa ny fanamasina ianao raha tsy miteny tsy fantatra. Porofon'izay nao resika ny tenin'Andriamanitra Korintianina voalohany a toko fa 12 Korintianina voalohany a toko fa 12. Izy renao mpamatsikitsika teny tsara amin'ny teny malagasy ao sosoa azafady hoe Korintianina voalohany toko fa 12 andiny voalohany. Ary ny amin'ny zava-panahy rahalahy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo fa fony jentilisa ianareo dia nentina tany amin'ny sampomona araka izay nitaomana anareo. Koa mampafantatra anareo fa tsy misy olona mpitenin'ny fanan'Andriamanitra ka manao hoe voaozina Jesosy, ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy no tompo raha tsy amin'ny fanamasina. Zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny fanahy dia iray ihany, ary zarazaraina ho samihafa ny fanompona, nefa ny tompo dia iray ihany, ary zarazaraina ho samihafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany, izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy ahasoa, fa ny anankiray nomeny ny fanahy teny fahendrena, ary ny anankiray teny fahalalana araka izany fanahy izany ihany, ary ny anankiray finoana amin'izany fanahy izany ihany, ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana hoety mahasitrana amin'izany fanahy iray izany ihany, ary ny anankiray ny manao fahagagana, ary ny anankiray ny maminany, ary ny anankiray ny mahafantatra fanahy samihafa, ary ny anankiray ny miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra, ary ny anankiray ny mandika fiteny tsy fantatra. Ireo rehetra ireo dia asan'ny fanahy iray ihany, zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony. Amen. Hatreo aloha ireo rehetra zao izy dia omeny ny fanahy iray, zarazarainy amin'ny tsirairay avy araka ny sitrapony, araka ny sitrapony, araka ny sitrapony. Io indray zany a io Korintianina voalohany toko fa 12 io a dia antsoina hoe fanomezan'ny fanahy zany io, don de l'esprit. Ny olona rehefa manana ny fanamasina dia manana don omeny ny fanamasina azy, ary omeny ny fanamasina araka ny sitrapony ozy izy. Hitantsika eto misy le izy hoe ny anankiray omeny an'izao, ny anankiray omeny anito, ny anankiray omeny an'izao. Ireo rehetrarehetra eo izy omena mba hampandroso ary omeny araka ny sitrapony. Amen. Ary le izy tsaroa fa don omena zany le izy, tonga ho azy aminao fotsiny le izy, omena anao le izy, vokatra ny asan'ny fanamasina. Zarazaraina le izy ho fampandrosoana ny fanjakana ary tsirairay. Misy anankifiry izy teo, teny tsy fantatra, mandika amin'ny teny tsy fantatra, teny fahendrena, teny fahalalana, maminany a, mirakla, manasitrana, finoana. Sivy 9 dons de l'esprit, don de l'esprit, fanomezan'ny fanahy. Dia zarazarainy io omena ny tsirairay avy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Toy izany a andininy fa 20 any amin'ny farany zany Korintianina voalohany a. Ary Andriamanitra efa nanendry ny sasany teo amin'ny fiangonana, voalohany apôstôly, faharoa mpaminany, fahatelo mpampianatra, manaraka izany dia fahagagana, dia fanomezam-pahasoavana hoety mahasitrana, dia fanampiana, dia fitondrana,
dia fiteny samy hafa tsy fantatra. Eo mbola misy don ny esprit indray eo, mbola misy fanomezana fanahy masina indray eo. Misy aloha napetraka ho apôstôly, misy napetraka ho mpaminany, misy napetraka ho mpampianatra, misy napetraka hanao fahagagana, ary misy napetraka hanao fanasitranana. Misy ny sasany secourir, anampy. Ianao manampy olona iny fa don omen'Andriamanitra io e. Manampy olona ianao manome vola, manampy olona ianao manome entana, manampy olona ianao mirandra service hoe tsy haiko misy zavatra atao anampianao ny hafa, tsy haiko mitona entana, misy zavatra ataonao anampiana olona. Misy nge mety tsy dia mahavita an'izany fa ianao manana don omen'ny tompo, manao service, manampy ny hafa. Don koa zany. Misy efa manana don be da be tsika fa tsy fantatsika. Ny antsika indray ilay teny tsy fantatra ihany dia davintsika. Fa ianao manampy olona fotsiny efa don zany, secourir ozy izy. Secourir, manampy, manohana. Efa don zany, manome, mizara, manampy. Zava-dehibe zany. Amin'ny fitaovana omen'olona, omeny Jesosy ianao, amin'ny vola omeny Jesosy ianao, amin'ny trano omeny Jesosy ianao, amin'ny fiara omeny Jesosy ianao, amin'izay ianao rehetrarehetra entinao hanampiana ny hafa, efa don zany. Alléluia. Dia misy kosa izy ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra. Toy izo amin'izay nge fitondrana. Fitondrana. Dia fiteny samy hafa tsy fantatra. Apôstôly va izy rehetra. Apôstôly ve hono izy rehetrarehetra. Ahoana raha apôstôly daholo tsika miaraka ato? Mety ve? Ahoana koa? Mpaminany va izy rehetra. Mpaminany va izy rehetra. Mpampianatra va izy rehetra. Mpampianatra va izy rehetra. Manao fahagagana va izy rehetra. Manao fahagagana va izy rehetra. Manana fanomezam-pahasoavana enti-mahasitrana va izy rehetra. Manana fanomezam-pahasoavana enti-manasitrana va izy rehetra. Miteny amin'ny fiteny tsy fantatra va izy rehetra. Miteny amin'ny teny tsy fantatra va izy rehetra. Mandika teny va izy rehetra. Mandika teny va izy rehetra. Nefa manirivo fatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra. Hatreo valin'ilay fantaniana rehetrarehetra dia ahoana? Teny teny tsy fantatra va izy rehetra. Tavamafy valiny e. Maminany va izy rehetra. Manao mirakla va izy rehetra. Tsia. Fa ahoana? Zarazaraina ilay izy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Omeny araka ny sitrapony ilay izy. Fa tsy ny rehetra fa zarazaraina. Satria nahoana? Mandrafitra tena iray an' Jesosy iny. Raiky daholo io rehetrarehetra io dia tsy mila nizaniza. Fa misy fanomezana fanahy zany ho an'ny tsirairay avy dia dikan'izay tsy afaka miaina rery fa misy don ho an'ny tsirairay avy dia ilay don an'ny tsirairay avy iny mampandroso anao anatin'ny fikambanana fiangonana anankiray. Azotsika ve lasa miditra any amin'ilay rafitry ny fiangonana sy ny fiainana antsika fa tiana tenenina dia fanomezana fanahy reo ny batisa ny fanamasina raha tsy orina fotsiny dia olona nandray an' Jesosy converti amin'ny tena hoe converti rehefa nanaiky an' Jesosy izy converti izy natao batisa izy vita batisa ny fanamasina izy. Zay dia vita, zay dia ampy. Ikeo fotsiny, inoy fotsiny zay. Amen. Fa ny manifestation rehefa avy eo samy manana manifestation. Sasany miteny tsy fantatra, ny sasany tsy miteny tsy fantatra, tsy maninona zany. Vokatry ny fanahy daholo zany. Fa tsy voatery hoe hiteny amin'ny teny tsy fantatra avokoa. Marina tao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa rehefa latsaka ny fanahy masina, ny famantarana nasehon'ny fanahy masina dia ny afo teo amin'ny loha dia nanao inona avy eo? Teny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Zay ny tamin'ny voalohany tany am-piandohana. Satria natonga an'iny dia tsotra fotsiny. Fivorimbean'ny jiosy tany dia tonga tao daholo na ny allemand jiosy, na ny espaniola jiosy, na ny komorianina jiosy, na zay hafa firenena rehetra tany zany fa jiosy tonga teo amin'ny toerana teo ray. Dia mba hiasany fanamasina nanehoany Jesosy ny heriny dia rehefa tonga teo reny rehetrarehetra reny dia niteny tamin'ny teny tsy fantatra amin'izay ny apôstôly. Sasany zany ny teny allemand, ny sasany ny teny portugais, ny sasany ny teny arméniana, ny sasany ny teny malagasy, ohatra zany tiako tenena hoe le teny tsy fantatra ny lazaina tamin'io teny ain'olona, teny firenena hafa zany, fa tsy hoe teny tsy fantatra hoana. Fa tamin'ity le asan'ny apôstôly toko faharoa ity dia teny hay mihitsy satria nisy olona nila nitoriana teo. Raha tsika rehetra zao misy ohatra hoe inona re zao ny teny tsy hay mihitsy teny sinoa na teny egyptianina ka misy egyptianina tonga eto na misy sinoa tonga eto dia miasa ny fanahy izy mety asain'ny tompo miteny egyptianina tampoka fotsiny eo mba hitenenana amin'ilay egyptianina tonga eo. Fa tapitra ny fotoana tsy haintsony le teny egyptianina mandeha any izy. Zay le fanomezan'ny fanahy amin'ilay fotoana eo iny zany.
rehefa miaraka eo zany amin'i Jesosy tena samy hafa be. Amin'ilay fotoana eo zany misy olona mila an'izay dia miteny izy misy sonotapaka ohatra tonga eo dia mila misy teny fahalalana, misy teny famantarana, mila lazaina azy, misy miteny sonotapaka ndray amintsika dia mangina daholo ny aminy fa mihaino ilay sono. Zay le asa amin'ny fanamasina dia zay tamin'io asan'ny apôstôly toko faharoa io hafa firenena be da be ny teo dia reny hafa firenena reny naheno fitenin-drazana zany ny tenenin'ny apôstôly vokatry ny fanamasina tao anaty. Zay le teny tsy fantatra tamin'io. Amen. Dia rehefa tsy omeny tompo teny tsy fantatra ianao misaora fa tsy tiany tompo hiteny zany ianao aloha. Fa misy koa fitenin'ny anjely. Zay le mahatonga ny amin'ny Korintiana voalohany toko 7:10 hoe na dia mifiteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza. Mbola misy koa zany fitenin'ny anjely, iny koa teny amin'ny teny tsy fantatra. Fa iny ho anao rery. Raha hiteny tsy fantatra eto anao, raha tsisy mandika eto dia ampanginina ianao. Aleo anao mangina fa aza miteny tsy fantatra. Satria tsy ampandroso anay mihitsy zavatra ho teneninao. Fa raha miteny tsy fantatra ianao ka misy mahay mandika aho dia aleo andika ilay olona rehefa avy eo. Sika le izy fa fiteny tsy fantatra dia anao rery, anao sy Jesosy za. Anao mandeha bus ianao dia miteny tsy fantatra rery eo anao sy Jesosy zay. Mandeha mitondra tomobile ianao mitondra tomobile eny vavaka ianao tampoka ianao tsy tafateny malagasy tsony fa mivadika amin'ny teny tsy fantatra ianao sy Jesosy no miresaka fitenin'ny anjely. Amen. Lasa lavalava le izy nanazava an'izay fa ny tiana tenenina mibatisa amin'ny fanamasina rehefa nibebaka ny olona ray nanaiky an'i Jesosy vita batisa amin'ny fanamasina. Hiteny an-dalana eny hafa indray ny olona modimody atao batisa nefa avy eo manota foana fausse conversion zay. Fausse conversion. Be da be eny atao batisa rehefa vita batisa avy eo mbola testeny iny nisy vokatra ny fibebahana tokoa ve sady maina letika tanaty rano fotsiny tsy vita amin'ny letika anaty rano io fa hita amin'ny fiainanao avy eo rehefa mandeha isan'andro hoe tena zany tokoa ny olom-baovao hoe tena bebaka marina tokoa iny. Fa misy olona naletika ao anaty rano fitsangajangana mbola mandeha any rehefa avy eo, ny alatra mbola mandeha any rehefa avy eo, kolokolo mbola mandeha any rehefa anarany fotsiny ny naletika tanaty rano fa tsy vraie conversion fa fausse conversion. Fa rehefa tena vraie conversion izy tsisy fahotana amin'janonao, tsisy fahotana amin'janonao. Fa rehefa tena vraie conversion, fa rehefa fausse conversion izy ohatra ny asan'ny apôstôly toko 10 le magicien natao batisa ihany fa anarany fotsiny natao batisa mbola tia vola mbola tao anatin'ny fahotana. Asan'ny apôstôly toko 10 nisy an'izay dia tena apetraka amintsika zay hoe zay le famarina ny tenin'Andriamanitra vetivety fotsiny voahirana ohatra zay keteny. Fanampy ilay fanazavana fotsiny misy any amin'ilay Efesianina toko 4:7 dia milaza an'ilay hoe aza mampalahelo ny fanamasin'Andriamanitra izay nanasiana tombo-kase anareo tamin'ny andro fanavotana. Isan'ny afaka nanazavana ilay batisan'ny fanamasina koa dia izao. Ilay fanlazaina teo ilay hoe batisan'ny fibebahana fa ilay batisan'ny fanamasina mampa hoe Jesosy manao azy dia ohatrany hoe onre zany tena zany hoe nampidiran'i Jesosy ianao ao anatin'ny fiangonana satria Jesosy ny manao azy. Zany hoe iny moa efa nazavaina amintsika foana hoe ny fiangonana tsy trano fa fiangonana Jesosy ny manorina azy. Dia amin'ny fotoana anankiray zany ianao ny bebaka marina, amin'ny fotoana anankiray ianao tena hoe nanolo tena ho anazy dia ampidirin'i Jesosy ianao. Tsika mahafantatra hoe ny atao hoe batisa dia aletika raha le terme zany ampidirin'i Jesosy ho isany ao anatin'ny fiangonana universelle na hoe ilay fiangonana tsy tamaso. Izay ny tena hoe isan'ny afaka nazavana ny batisan'ny fanamasina ihany koa. Dia izay le hoe amen Jesosy caché ianao avy eo manamarina hoe zanany ianao dia fiangonana amin'izay ianao. Dia misy ihany koa le ohatrany hoe fameno amin'ilay izy ihany tsina satria miteny izy hoe misy ny batisan'ny fanamasina dia misy ny batisan'ny afo. Dia ny batisan'ny afo indray misy na tantely ary afaka mijoro vavolombelona amin'izany. Ny batisan'ny afo zany tena ataon'ny tompo mamay mihitsy ianao hatrany tampon-doka hatrany paladis. Tena hoe mamay mirehatra mihitsy ianao, mety hoe mianjera mitotona amin'ny tany ianao mety hoe izay zany manifestation ihany koa fa tena hanaporofony ianao hoe tena ataony. Matetika Jesosy rehefa manao an'izay rehefa manositra olona anankiray ho amina ministera anankiray dia manao an'izay hoe batisan'ny afo izay izy.
zay fotsiny angamba saotra voahirana miampy vatisany afo indray le resaka fa vatisany fanamasina dia marina le voalazany voahirana teo a raisonge le Korintiana voalohany toko 12 andininy 17 Korintiana voalohany toko 17 andininy Korintiana voalohany toko 12 andininy 17 Korintiana voalohany toko 12 andininy 17 vakio mafy tsara ny azafady micro azafady fa fanahy iray ihany no nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray na jiosy na jentilisy na andevo na tsy andevo ary isika rehetra dia efa nampisotroana ny fanahy iray. Amen. Amen. Fanahy iray ihany ny nanaovana batisantsika na izy tsika na izy ary batisa iray ihany fanahy iray ihany. Amen. Fanomezana fanahy le voalaza rehetra teo Korintiana teo fa nivokatra ny fanahy indray Galatiana toko 5:2 fruit de l'esprit indray zay ndray don ndray fruit le fruit de l'esprit mila manana daholo mivokatra fitiavana fahaletana fifaliana fiadanana fanaovan-tsoa fahalemem-panahy fahamoram-panahy sy ny maro samy hafa iny ndray tsy hoe zarazaraina iny hoe iny vokatry ny fanahy dia samy mana tokony manana vokatry ny fanahy dia fitiavana tokony maharitra daholo tokony tsara fanahy daholo tokony feno fifaliana daholo tokony feno fiadanana daholo rehefa aminao fanahy masina fruit zay vokatra fa manamboatra anao kelikely dia Jesosy fa tsisy hoe voambolena eo kory va ny paiso dia tonga dia mamoaka paiso eny eo iny fa mila fotoana elaela zany vao voaka le vo hoe iny fa misy fitiavana fa le don eo eo raha mibembaka ianao dia omeny tompo don tsisy zavatra nataonao. Amen. Dia Efesiana toko 1 koa le milaza hoe ao aminareo rehefa niny dia nasiana tombo-kase any fanamasina rehefa naninona ozy dia nasiana tombo-kase ny fanamasina rehefa nino egalina mibebaka dia nasiana tombo-kase ny fanamasina. Amen. Ampiana kely hoe azafady sao dia tsy mandeha rehefa mino le fampianarana zany dia ohatrany hoe za zany zao aloha tratra le fausse conversion zany satria nampianaratra rehefa fampianarana zany lasa hoe diso zany misy anahy nefa ny zany atao batisa dia fandina moa zany inona zany aloha ny tokony atao anahy tokony atao anao lasa miresaka sika rehefa mirafa dia manaraka an'izay tena izy zany hoe tamin'izay fotoana izay c'était en mai 2009 dia avy eo nefa ny tena nafako miteny hoe fausse conversion zany le nataonah rehefa nampianatra ny tantely teo misy zavatra tsy neritreretiko hoe vitako lasa hoe vitako indray hoe lasa ohatrany hoe lasa manota indray zany dia ny tena problème koa hoe lasa miady be satria misy référé amin'ilay Galatiana 5 zany hoe tokony tsara fanahy zany hoe zay no tena hoe doit vita batise ianao dia tokony se manifester eo aminao rehetra zavatra rehetra au contraire nefa ny lasa misy lasa sasa manota ohatrany hoe lasa ohatra zay zany zay no tokony miteny hoe fausse convertie zany lasa matahotra moa za zao hoe ay za zany zay no tokony mantany hoe ina zany tokony atao anary za matahotra anao fa tonga aminao Jesosy tianao Jesosy tonga ny andro famonjena fa rehefa mirava dia miresaka tsika fanontaniana sa lasa misy fanontaniana ray tato zafady dia zay le batisa fanamasina tsy zavatra compliqué be ny olona rehefa convertina ndraiky an Jesosy vao isy tombo-kase ny fanamasina ao aminy Jesosy fa mila mamantatra fotsiny hoe tena nibebaka tokoa ve izy tena izy tokoa ve le batisa sa nataotao fotsiny dia avy eo moa mbola misy ihany hoe Paoly indray dia milaza hoe aza manao adaladala ozy izy aza mamy davay aoko fianona ny fanahy le fanahy indray mila mefeno ao anatinao lafa indray zany hoe tena fafenona ny fanahy indray arakaraka toavanao sy fanenkenao an Jesosy mefeno mempahana an Jesosy mazava veny amin'le hoe tsy maintsy miteny amin'ny teny tsy fantatra tsy voatery miteny amin'ny teny tsy fantatra tsika ao amin'ny Jesosy arakaraka izay sitrapon'ny fanamasiny fa rehefa tena midinianao ny baiboly dia izay ny famarinany ten'Andriamanitra tsy voatery fa efa misy famezana fanahy betsaka ao aminao fa enoy fanamasina aika za manao an'ity za manao an'ity efa atao omeny Jesosy daholo zany fa tsy manina afaka mangataka ihany ianao raha mangataka tompo mamea araka ny sitrapony
misy zavatra anankiray sy ko teneniko farany alohan'ny tenenanao tsisy formation ana batisa zany tsy ara-baiboly zany hoe alohan'ny anao batisa anareo andao aloha nareo ampanaovana formation ao anaty baiboly atsika mahita an'izany hoe nampanaovana formation n'olona vao natao batisa tsisy an'izany ao anaty baiboly tsika miverina amin'ny ato anaty baiboly torinao ny teny a torinao amin'ny afo ny fanahy amin'ny hery sy ny fahefana ny teny voakasika any am-pony ny olona manontany izy inona ny tokony ataonay raha te atao batisa ianao tsangany ianao atao batisa eo eo vita batisa ianao fa tsisy an'izany hoe formation ana batisa zany ao anaty baiboly amen dia tsy manao an'izany tsika hoe anao formation anao alohany anaovana anao batisa eo neo anao raha mibebaka marina nanaiky an' Jesosy a eo neo anao dia atao batisa amen fa tsy miandry ela be hoe atao formation zany tsisy an'izany amen manarak'izay zany tsisy hoe promotion ana atao batisa zany dia midedavonareo anarana promotion anareo zay ho atao batisa tsisy promotion ana batisa zany hoe promotion iza moa reto natao batisa reto tsisy an'izany ao anaty baiboly tsy mahazo miala an'izay ao anaty baiboly tsika fa mila miverina amin'izay voasoratra ao anaty baiboly tsy rairay fotsiny eny te atao batisa izy amen fanontaniana sa andraso aroato amin'ny ato aloha tsika dia rehefa avy eo manana fanontaniana roa aloha le momba ny hoe batisa ny fanamasina sy batisa ny rano ny fahafantarako izany hoe rehefa nanaiky ianao tamin'ny fotoana nanaovana anao satria endrika ny fahafatesan'i Jesosy ny batisa dia dika izay a Jesosy nefa tsy mahatindroa mpandeha ihany izy nanolotra nanao an'izay azy zay dia amiko izany a tamin'ny fotoana na ataoko hoe nahalala ianao ve na tsy nahalala fa natao an'ilay izy dia tokony hijanona amin'izay fa rehefa aty ariana fotsiny ianao rehefa mahatsapa amin'izay hoe za mbola tsy netinety teo a dia iny amin'izay ianao mamony mibebaka zany ianao mbola mety ve izay zavatra izay fahafantarako aloha zany hoe Jesosy indray mpandeha ihany maty ary endrika ny fahafatesan'i Jesosy ilay batisa izay ny fanontaniana voalohany dia fanontaniana faharoa moa ve ny zanaka voaro amin'ny finoana ray aman-dreny ohatra ny ray aman-dreny ianao ray aman-dreny zany tena mino a dia nefa ny misy zanakao indraindray mandeha amin'ny tena hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia misy famonjena ho an'ireo zanakao roa ihany ve any ariana sa tena hoe tompony acte ataony izy no subira an'izay sa le ray aman-dreny vavaka dia misy famonjena ho an'ireo zanaka izay manao an'izay firy taona ilay zanaka 14 ans sotra mbola tsy vita batisa le fanontaniana voalohany a ny batisa indray mandeha ihany rehefa ohatra le olona ka nanaiky natao batisa ary tena tamin'ny fony ary nikeny marina le izy tena hoe tao anatiny a dia natao batisa izy a dia vita indray mandeha iny dia zay fa tsy raha isaky ny manota ianao andeha atao batisa sahirana be tsika lany fotsiny rano be anao ary nanota indray fa atao batisa indray nanota indray fa atao indray atao batisa fa indray mandeha ny olona rehefa mibebaka marina natao batisa vita zay symbole izy zany eny andalana eny sanatria nisy fahalavona nisy fahotana tsy ny batisa angeny mavonjy ianao ny rahan Jesosy ny manadio anao fa tsy ny batisa ny rahan Jesosy ny manasa atsika isanandro sanandro rehefa mibebaka tsika fa tsy ny fanaovana batisa atsika dikan'izay indray mandeha ihany le batisa indray mandeha ihany dia izy le aletika anaty rano tsangana sanatria nanota avy eo hifony amin'i Jesosy Jesosy mamindra fo raha ny Jesosy manadio faharoa mazava ve zay iny faharoa ny amin'le hoe voaro ve ny zanaka voaro mihitsy ny zanaka rehefa mivavaka ho an'ny zanaka tsika voaro mihitsy ny zanaka asan'ny apôstôly toko 2:10 dia ozy Paoly loatsain'le mpiandro foja hoe minoan'i Jesosy tompo dia vonjena ianao sy ny ankohonanao ianao no mino an' Jesosy dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao miainga any aminao zany le izy teo aminao varavarana ny sokatra hoentinao mbavaka amin'izay ireo a mibebaka ireo amin'ny anaran'i Jesosy amen raha ohatra izy mbola kely 9 taona 7 taona 9 taona entinao mbavaka iny isanandro sanandro mandeha mianatra mandeha eny an-dalana sy izy hoentinao ambavaka ho arovan'i Jesosy ho arovan'ny anjelin'Andriamanitra e tena tompo miaro azy be da be ny afaka mijoro vavombelona ny amin'izany ny aminy hoe 410 taona sy ny sisa indray a hoentina mbavaka hatrany mba hibebahana fa tsy hoe
tsy mibebaka izy dia hovavony satria anao nivavaka ho azy dia niaro azy tsy raha tsy mibebaka izy tsy mahazo ny famonjena raha tsy mibebaka izy tsy mahazo ny famonjena fa ny bebaka ihany no mahazo ny famonjena fa ny fitondranao azy ambavaka ny atonga azy hibebaka amen mba rehefa tonga ny fotoana tongavan Jesosy any aminao lany tonga ny fotoana ialany teto tany mba efa voahomana izy mibebaka ny angatahana aminy zany ny angatahana amin'izay rehetrarehetra ankohonana dia ny atonga azy ahazo ny famonjena zay ilay zava-dehibe fa misy akobe ny vavaka zany vavaka ho an'ny vady amanjanaka ny manodidina rehetra dia mahereza ny vavaka fa ny tompo mikasika azy tonga azy amin'ny fibebahana fa tsy foana zany ny vavaka zay atao fa rehefa misandratra any iny ahoana izy noho i Abrahama dia lasa voatany rehetra noho ny amin'ny Davida namondrana foa tamin'ny zanak'Israely nananota nanao ninina ran-janak'Israely rehetra noho ny tamin'ny Davida dia nanaiky Andriamanitra noho ianao olo marina noho ianao nanaiky an Jesosy dia amin'ny ranony fotompo ny taranakao amen fanontaniana tato dia avy eo ato dia avy eo ato le izy zany efa ekeko tena tsy miova ntsony ny hevitra fa eo amin'le ametrahany la question dia laza ohatra ny hoe miaohatra kely le amin'le hoe Jesosy Andriamanitra dia androany aho zao zany le neno tena Andriamanitra dia naheno le izy indray tiana hoe le Stéphane le hoe nahita ny lanitra ny sokatra ozy dia nahita ny zanak'olona eo anakavanan'Andriamanitra dia rehefa sendra zay question zay tiana dia eo zany mampisalasala tsy misalasala fa hoe inona no avaliko le olona sady ao amin'ny fianakaviana mihitsy misy tena mbola ziroziro tsy manaiky izay dia hoe mba te fantatra hoe fanahy masina ny andresy lahatra azy fa tsy izany tsy manaiky le inona izy le hoe Jesosy Andriamanitra tsy manaiky le hoe Jesosy Andriamanitra izy tena raitapo zany le izy dia mampalahelo be tompo amindra fo aminy vo mafy izy raha tsy manaiky an Jesosy Andriamanitra ahoana navalinao azy hatramin'izay ka hatramin'izao dia le verset biblika rehetra reny no meko azy foana zany le hoe zay nahita indray dia efa nahita ny zanaka hatrizay zay ozy nefa teto aminareo moa va tsy nahita ianareo dia tsy manaiky mihitsy dia raisindray nefa hoe dia reny le ohatra izay reny kainjo tsony ina moa tika mitsaingoka foana izay ka le misy le ohatra zao le hoe le ohatraohatra izay zany be tabe le izy dia ohatra lasa tsy tako izay teny Andriamanitra ray tokana Andriamanitra tsy telo izay iray fa Andriamanitra dia ray ihany halleloia Andriamanitra dia ray ihany tsy mahita Andriamanitra telo zany ianao fa ray ihany no Andriamanitra dia Jesosy Kristy zany Andriamanitra dia Andriamanitra tsy to zay moa le vao mizaraina maly Andriamanitra tsy to zany inona dika zany hoe tsy to tsisy toana azy dia inona koa tsisy taka azy tsy azo tsy azo ioarana Andriamanitra tsy to Dieu tout puissant zay izy amin'ny teny frantsay tsy tohatra zany tsy tohatra ao io sady any an-danitra io nefa hitanao eto ihany izy inona no azonao ambara amin'izany fa tsy alohanao mipetraka fotsiny dia manaiky Dieu tout puissant Jesosy Kristy tsy voafetra ny saintsika olombelona fa ekena fotsiny ary ekena amin'ny finoana fa zay koa no voasoratra ato Andriamanitra iray ihany Deutéronomia 4:1 eno Israely ny Andriamanitsika dia Andriamanitra ray ihany Andriamanitra ray ihany Jesosy tonga teto tany Andriamanitra iny tonga teto tany iny fa olombelona koa nefa iny ahoana ny andazavana zany Jesosy tonga teto tany Andriamanitra tonga teto tany 100% fa tonga teto tany koa ny olombelona 100% Dieu tout puissant manao zay tiany atao izy ny amin'le hoe eo an-tanakavanan'Andriamanitra iny resaka autorité iny resaka puissance iny fa tsy resaka position zay izy akavanana ianao zany nikavivi manao zavatra ianao tena havanana mihitsy ty tanakavanan'ny filoha-pirenena fa tsy hoe dia ho akavanana foana iny no mipetraka azonao fa position zany autorité
jesosy kristy no lay tanakavanan'andriamanitra ahoana ndray zany tanakavanana fotsiny izany fa tsy andriamanitra mihitsy io jesosy kristy no andriamanitra fa rehefa mandray baiboly ianao mandray ten'andriamanitra dia misy foana mametraka an'io hoe ty misy andriamanitra dia ty jesosy dia ty mifanamasina ty andriamanitra ty jesosy dia ty mifanamasina misy andriamanitra misy jesosy misy mifanamasina fa andriamanitra ray ihany andriamanitra ray ihany zany reo mifanamasina mameno sy mitarika fa vakio koa ny jaona toko fahavalo fa ao dia milaza mihitsy jesosy toko fahavalo andiny faefatra amby roapolo nareo izy izy raha tsy mino fa izao no izy dia ho faty tokoa nareo vakio kely zay jaona toko fahavalo andiny faefatra amby roapolo raha tsy mino ianareo fa izao no izy dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo jaona toko fahavalo andininy fa efatra miroapolo jaona toko fahavalo andiny fa efatra miroapolo aizy izy teo koa izany no nilazako taminareo fa ho faty amin'ny fahotanareo ianareo fa raha tsy mino ianareo fa izao no izy dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo halleloia iza manana baiboly gasy misy an'ilay hoe izao no izy majuscule le izy iza manana zay baiboly gasy zay majuscule izy le i zany le i majuscule sa tsy majuscule majuscule rehefa majuscule izy zay dia inona dikany anarana propre non propre rehefa majuscule zay ny ana zavatra soratana dia non propre izy zay anarana inona moa zany anara-tsamyrery fa tsy anarana iombonana je suis izao no izy raha tsy mino ianareo fa izao no izy dia ho faty tokoa ianareo lazainy jesosy hoe ny mahina azy mahandriamanitra azy maizy azy fa mahandriamanitra azy amen mahandriamanitra azy vakeo amin'izay exodosy toko fahatelo andiny faefatra amby folo exodosy toko fahatelo andiny faefatra amby folo be da be ny ten'andriamanitra milaza ao amin'ny baiboly mahandriamanitra an' jesosy tsy ho vitantsika vetivety eto fa efa ao anatiny zay efa anisany io exodosy toko fahatelo andiny faefatra amby folo nanontany mosesy andeha ho any amin'ny egyptianina andeha ho any amin'ny zanak'israely ahako iza ara nylazaiko hoe naniraka anahy iza le olona quel est son nom iza ny anarany inona no anarany hitenenako anazy mba eken'ireo azy dia ahoana hony ray inona lazainy ary hoy andriamanitra tamin'ny mosesy izao izay izy hatr'izay ka ho mandrakizay ary hoy koa izy izao no lazainao amin'ny zanak'israely izao izay izy no efa naniraka ao aty aminareo izao zay inona ozy izao zay izy izao zay izy tony ahoana fandroatana an'le izy i majuscule exodosy toko fahatelo andininy faefatra amby folo mandremakaria amin'ny jaona toko fahavalo andininy faefatra amby roapolo dia hitanao ao hoe le izy tao amin'ny exodosy any ny hitanao ao amin'ny jaona toko fahavalo halleloia tsy faly venao amin'izany jesosy no andriamanitra jesosy ny ave yahoe jesosy kristy dia zareo any amin'ny diny fahavalo amin'ny dimapolo amin'ny jaona toko fahavalo io tezitra dia tezitra ny jiosy rehefa niteny jesosy hoe i abrahama ary faly nahita anahy jesosy zany tsy haiko telopolo taona angamba miara miresaka amin'ny jiosy eo dia hoy jesosy hoe i abrahama ane faly nahita anahy ary tena hitany aliko izy dia faly izy dia taitra ny jiosy hoe tena misy devoly misy ianao ahoana lazainao fa nahitanao i abrahama ianao mbola tsy ampy dimapolo taona akoryka nahitany abrahama dia ahoana hoy jesosy andiny fahavalo amin'ny dimapolo hoy jesosy taminy lazaiko aminareo marina tokoa fony tsy mbola ary abrahama dia izy aho halleloia ahoana indray fandroatana an'io izy io i majuscule mbola tsy ary akory abrahama dia fa izy ahako dia fa je suis zany
tapina ny domy tapitra mirava mody rehefa naiky an'io ianao halleloia tsara rehefa tsy naiky ianao tondra bavaka anao ah fa zay ny famarina ny tenin'Andriamanitra Andriamanitra tokana Jesosy Kristy no Andriamanitra any Isaia anao dia mahita hoe zaza niteraka ho antsika ny anarany atao hoe Père éternel zaza niteraka nefa lazaina andro hoe Père éternel rainy mandrakizay Jesosy Kristy lazaina fa rainy mandrakizay ahoana mbola lazanao fa tsy Andriamanitra Jesosy ahoana mbola lazanao fa olombelona fotsiny Jesosy ahoana ny lazainao fa tsy izy Jesosy Jesosy zao no miteny hoe zany no izy ho faty ianao raha tsy manaiky an Jesosy ho izy halleloia Andriamanitra io Jesosy io no Andriamanitra Andriamanitra velona Andriamanitra tonga nofo Andriamanitra namonjy atsika halleloia tsara ny zany Jesosy zany aza manaiky adalain'ny fampianarana ianao milaza telo Andriamanitra telo zany sy hoe milaza fa Jesosy tsy Andriamanitra zany dia nio tsara ny baiboly fa misy baiboly any efa mandeha dia efa hovaina io izy io tsy atao majuscule io efa hovaina ny traduction io tsy atao hoe ohatran'io antsika io ny témoin de Jéhovah manao an'izany vavolombelon'i Jehova tsy manaiky an Jesosy ho Andriamanitra ary hovainy mihitsy io verset io ahodiny zay le asan'ny maizina zay le asan'ny devoly zay le asan'ny fanaratsy manodina mamily any olona fa raha vao tsy ao amin'i Jesosy tompoko tsisy fiainana raha vao tsy ao amin'i Jesosy tsisy famonjena raha vao tsy ao amin'i Jesosy izy ny lalana sy famarinana ary fiainana halleloia reo fotsiny loha dia ampy fa mola be da be ny ao anatin'ity manambaran'izay fa anisan'izay fa afaka tsara ianao amin'ny fahafianon'ny fanahy ohatran'ny Stefana tsy tohotry ny olona ny zavatra lazain'i Stefana nefa dekônina aizany dekônina feno fanamasina amin'izao fotoana saika nytany hoe dia rehefa atao batisa ve dia verina n'ilay teo kely rehefa atao batisa ve satria misy fiangonana sasany manao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy rehefa atsofoka ao anaty rano zany dia ohatr'izay zao nanaovana batisa anahy dia nefany misy fiangonana ray indray fiangonana vavahanay teo dia rehefa manao batisa indray dia amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary fanamasina dia nefa ny tenin'Andriamanitra ihany hoe tsy misy anarana mahavela heloka afa-tsy ny anaran'i Jesosy dia izy amin'ireo anarana roa reo zany no tokony ho tenenina amin'ny fotoana anaovana batisa alleloia fantatrareo marina dia marina manafaka anareo tsy ho andevo ny marina koa nefa nafotoany eny an-dalana rehetra eny iza ny anaran'ilay ray sy ny zanaka sy ny fanamasina ataovy batisa amin'ny anaran'iray sy ny zanaka sy ny fanamasina fa izy io ray sy ny zanaka sy ny fanamasina io Jesosy io ray sy ny zanaka sy ny fanamasina io halleloia fa kio nge ny marka iny sa Matio toko fahavalo amby roapolo misaotra Matio toko fahavalo amby roapolo andininy fa 9:10 Matio toko fahavalo amby roapolo andininy fa 9:10 fa kio amin'ny anaran'i Jesosy koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ao amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanamasina amin'ny teny frantsay izy mazavazava kokoa hoe mandehana ianareo dia manao batisa azy les baptisants au nom raha manao grammaire frantsay kely sika tsy miditra lalina loatra au nom singulier napetra le au nom zany AU dikan'izay anarana firy zany ray au nom les noms majuscules le N dia les noms tsisy S zany hoe anarana ray les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit amin'ny teny frantsay hafa izy dia miteny hoe les baptisants dans le nom du le zany tokana ray dans le nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et le nom du Père du Fils et du Saint-Esprit c'est Yehoshua Hamashia Jesosy Kristy
zay le anarana io le anarana feno io ary io le amin'ny Filipianina toko faharoa zay nanomezan'Andriamanitra azy ny anarana ambony noho ny anarana rehetra mba ho amin'ny anarany Iosoa no andalehan'ny lohalika rehetra na ny any ambanin'ny tany na ny any an-danitra na ny ety ambonin'ny tany sy ny aleken'ny lela rehetra fa Iosoa no tompo ho voninahitr'Andriamanitra. Halleloia. Ny hoe Iosoa dia Jesosy amin'ny teny Hebreo Iosoa ary ny hoe Jesosy Iosoa dia hoe Yahvé salut, Yahvé no mpamonjy. Ny anaran'i Jesosy zany Iosoa ao anatin'ny Baiboly dia mitambatra hoe Yahvé et salut, Yahweh et salut. Halleluia. Mazava amintsika ve zany teny zany? Dia le anarana zany dia tsy iza fa anarany Iosoa, Jesosy Kristy. Rehefa nandeha ny zanaky ny apôstôly avy eo rehefa nampianatra, rehefa nanao batisa ary Petera, nazavain'ny fanamasina ary Petera, nanao batisa ary Petera dia hozy Petera hoe batisa amin'ny anaran'i Jesosy. Dia efa mifantatry Petera le famarina, tsy nataony amin'ny anaran'ny raisiny zanaka sy ny fanamasina, fa nataony amin'ny anaran'i Jesosy ray tokana. Amen. Tsy zany ray fisakafo tsisy an'izany. Halleloia. Mazava ve? Anarana amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana batisa, ny anaran'i Jesosy ray zanaka sy ny fanamasina kalina Jesosy. Fanontaniana ato. Misy tenin'Andriamanitra zany amin'ny Korintianina voalohany toko 4:12 fa zay miteny amin'ny teny tsy fantatra dia tsy miteny amin'ny olona fa amin'Andriamanitra, fa amin'ny fanahy no tenena ny zava-miafina ka tsy misy olona mahalala. Dia misy teny koa Jaona toko 4:4 hoe Andriamanitra dia fanahy ary zay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Dia le hoe mitenyntsika zany hoe le miteny hoe tsy hoe afaka tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra nefa eto tia miteny hoe tsy maintsy ozy izy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana zay mivavaka aminy. Misy tenin'Andriamanitra ndreo Joda toko 1:20 manao hoe fa ianareo kosa ary malala ozy izy dia ataovy izay androsonareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivavaha amin'ny fanahy masina. Dia zay mpatiako hazavaina hoe inona ny tiany ambara amindreo zany. Saotra tompoko. Zay mivavaka amin'Andriamanitra ozy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Dia inona le Korintianina teo moa? Toko 4:12. Fa izay miteny amin'ny teny tsy fantatra tsy miteny amin'olona fa amin'Andriamanitra, fa amin'ny fanahy ozy izy mitenena ny zava-miafina ka tsy misy olona mahalala. Fanahy ozy ampiresana eo mijaona hoe izay miteny amin'ny teny hoe Andriamanitra dia fanahy ozy izy zay mivavaka aminy tsy maintsy ozy izy. Amen. Dikan'izay dia zao le fiteny amin'ny teny tsy fantatra, fiteny amin'ny anjely, fiteny olona sy ny anjely, fiteny amin'Andriamanitra amin'ny vava zany. Fa voalaza tsara vakio tsara le tenin'Andriamanitra le Jaona toko 4 sy le Joda. Miteny izy hoe mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Dia any amin'ny Joda ihany koa izy miteny hoe amin'ny fanahy. Fa tsy miteny izy hoe mivavaka amin'ny teny tsy fantatra. Samy hafa zay. Samy hafa zay, ny ray fanahy fa ny ray teny tsy fantatra. Zany hoe anisany no ampiasaina amin'ny fanahy ny teny tsy fantatra fa tsy teny fantatra rery. Fa anisany ny fiteny tsy fantatra. Ny fanahy nge tsisy fanahy eto zao raha mivavaka amin'ny fanahy mikombana ny vavako dia eto ampanahy miresaka amin'ny Jesosy. Fanahy masina tarika anahy mivavaka tsy voatery hoe miteny ahy zany. Jereo tsara le tenin'Andriamanitra teo Joda Jaona tsy miteny izy hoe zay mivavaka aminy dia tsy maintsy miteny tsy fantatra. Tsy miteny izy hoe zay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny teny tsy fantatra, fa miteny hoe tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Dia le amin'ny Joda koatra zay hoe mazotoa hampandroso anareo dia amin'ny fanahy fa tsy hoe amin'ny teny tsy fantatra. Fa le ao amin'ny azany le Korintianina teo dia hoe mivavaka amin'ny fanahy amin'ny
teny tsy fantatra tiana tenena zany hoe anisany iresahana amin'Andriamanitra ny teny tsy fantatra fa tsy voatery ho io rery fa mifanahy satria hoe sady hivavaka am-panahy ny hivavaka an-tsaina koa tsika nge tsy voatery teny mihitsy hivavantsika fa mipetraka sur place hoe tsika dia mivavaka amin'ny fanahy tsy voatery miteny dia dikan'izay zany hoe mazava be le teny hoe tsy amin'ny teny tsy fantatra ozy izy fa amin'ny fanahy na le joda na le jaona toko fahefatra dia amin'ny fanahy ozy ny fanahy zany no mitarika dia io fanahy io arak'izay tiany araky ny tenenany fa tsy voatery amin'ny teny tsy fantatra irery ihany fa anisany ny amin'ny teny tsy fantatra sava ve zay zany no amenana satria tonga dia mipetra anasy omenany Jean Louis aloha misaotra aloha tamin'le valiteny tamin'le nantanikanao tamin'ny tapabolana le hoe trinité dia voavaly ara-dalàna le izy dia mazava amiko tsara fa mifanontaniana manitikitika ana 2009 zany niala tao amin'le fiangonana lehibe zany dia tonga dia niditra tamin'le fiangonana anankiray tsy tononiko moa le izy dia vao tonga tao 2009 2010 2011 miforsena natao batisa fa za tsy mbola resy lahatra nanao batisa 2012 vao resy lahatra za mihitsy zany ny teny atao batisako fa nindro kely nohatrany hoe fanontaniana amiko fotiny hoe nanao examen zany zay 3 mois ny fanofanana dia nanao examen tadidiko tsara mihitsy amin'izay 14 sur 20 notiko mialatsiny no tamin'ny batisa tamin'ny batisa dia mifanontaniana tiako petsaka hoe tsy izy ve le batisa natao tamiko zany resy lahatra fotsiny hoe 2012 any no vao atao batisa fa zany resena lahatra foana 2009 10 11 dia le examen natao eny hoe tsy ara-baiboly le izy dia ahoana mipetsako amin'izay tsy ara-baiboly le examen aloha tsy ara-baiboly mihitsy zany le batisa resy lahatra ianao tamin'ny natao batisa rehefa resy lahatra ianao natao batisa dia efa zay ka dia efa zay zava-dehibe ianao amin'izao manahoana ao fahamasinana ve ianao ao amin'ny tahotra an'Andriamanitra ve ianao ao amin'ny fahafenony fanahy ve ianao zao tsika amin'ny resaka zao zay ny zava-dehibe fa rehefa vita zay mitoetra tsara amin'i Jesosy ianao zao efa vita mahakasika ny identité an' Jesosy zany no tiako ametrahana fanontaniana misy fiangonana milaza hoe ny Jesosy maty zomatsy izy fa ny Jesosy maty alarobia na ny atsasaky ny herinandro no izy dia izy any tena izy zay zany no fanta tsy maninona mihitsy nandro iny fa ny zava-dehibe amintsika dia izy nitsangana tamin'ny maty alleloia zay ny tena zava-dehibe fa lasa miatembentsika raha vao anina tena mariny matsy atao amin'ny Daniel toko fahasivy andininy fafito amin'ny roapolo ary anorona fanekenao ho herinandro amin'ny maro izy ary ampitsahatra ny fanatitra latradra sy ny fanatitra hafa hatramin'ny atsasaky ny herinandro dia raisina kely le ary amin'ny andininy fahadimy amin'ny roapolo hoe kaoko fantatrareo sy ho azonareo fa hatramin'ny voan'ny didy hanavoazana sy hanamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny misy andrina dia ho fito herinandro sy 12 herinandro hanamboarana indray ny lalana sy ny ady dia amin'izay andro mahaory ary rehefa afaka ny 12 herinandro dia ho vonoana ny Mesia katsy hanana hatreo angamba zay io zany no tena teny amary mahakasika an'le 70 herinandro amin'ny Daniel io fa raha ihany Jesosy maty teo amin'ny azo fizaliana tsy nisy Jesosy roa raha ihany maty teo ho lidirantsika ny fotoana manaraka ny Daniel sy ny amin'ny hoe eskatolojia amin'ny hoe ny amin'ny fiverenan'i Jesosy ny amin'ny fiavian'i Jesosy ny amin'ny zovanandro enantsika zao efa nataontsika moa zay nisy fotoana mbola fotoana mbola resahantsika zay bebe koa fa ny zava-dehibe dia zao araka le lazain'ny ray aman-dreny teo na maty talaty io na maty lahady io
rehefa vita ny famonjena anahy tsangana tamin'ny maty izy velona mandrakizay mipetraka any amin'ny fahefana ambony rindra ary name amin'ny fiainana mandrakizay. Zay ny zava-dehibe, zay ny zava-dehibe. Fa miteny mihitsy Paoly mahatsy ny Timote hoe alaviro izy ny fibedibedena foana, alaviro ny ady teny, alaviro ny resaka firazanana fa tsy ampandroso reny. Mantosira izy tsy mety raha miady mpanompontompo fa aleo malemy fanahy amin'ny olona rehetra ary matsiaro mpavaka azy ny tompo ngamba mihindra fo aminy. Asa ngamba mahatonga amin'ny Paoly ny teny izay Timote nentina fanafo be ny ady hevitra foana. Mety ny ady teny foana Timote dia nafara amin'ny Paoly mihitsy hoe Timote zao nolazaiko anao, aza miady hevitra be aman'olona, aza miady teny aman'olona, aza lany andro amin'ny resaka firazanana, resaka généalogie, aza lany andro amin'izany ozy. Fa zany mamilivily ny olona zany, alaviro ny olona ohatran'izany, apetraka amintsika koa zay. Raha adevitsika maty talata ny anay, maty talarobia ny anay, maty lakamisy ny anay, lany andro be tsika. Fa tsika ho amin'ny fanahy zao efa voavonjy zay ny zava-dehibe. Ny azoko antoka iverina eny amin'ny raolandro Jesosy ankanahy tsy haiko na larobia na talata na lakamisy fa izy ny manoma anahy isan'andro isan'andro, izy ny mahatonga anahy ho vonona dia hiara-hiakatra amin'ny Jesosy ako. Zay ny tena famarinana ny ten'Andriamanitra. Fa lasa hors sujet tsika, lasa faux débat le izy, raha atao hoe débat akory raha hiady hevitra hoe anao tesaka hoe talata ve sa larobia sy ny sisa sy ny sisa. Amen. Zay ny famarinana ny ten'Andriamanitra, zay ny famarinana ny ten'Andriamanitra. Fa Jesosy velona mandrakizay nitsangana tamin'ny maty. Halleloja. Avo indrindra izy tsy to mpanjaka navaly ihany ve. Mbola afaka miresaka tsika aoriana sy ny fanakalo fa tiako hoe apetraka fotsiny zay hoe tsy any tondrantsika ny miaraka amin'ny Jesosy fa ao amin'ny fanahy sy ny famarinana, ao amin'ny fanamasina ny zava-dehibe dia ny fahafantarana fa maty izy fa nitsangana tamin'ny maty sy natazona azy ny fasana velona mandrakizay izy mameno fanamasina ho ahy. Io ange be da be manao calcul an'io hoe amin'ny 2015 Jesosy ny tonga, amin'ny 2016 ny tonga, tsy tonga ihany Jesosy. Lany andro hanao calcul ao fa isan'andro vonona foana miaraka amin'ny Jesosy. Isan'andro miaraka amin'ny Jesosy. Fanamasina no manamarina sy mitahika. Amen. Zay ny zava-dehibe. Fantaniana. Fantaniana aloha aloha dia avy eo somary ohatrany hoe fantaniana mitohy kely fa ohatrany hoe nijanona teo amin'ilay resaka trinitarisme foana tsika amin'ilay hoe amin'ny Hébreu 6:4 misy hoe fa izay efa nozavaina indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra tsy efa nandray ny fanahy masina ary efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy nefa ny hemotra dia tsy azo avaozina indray amin'ny fibebahana satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny azo fijaliana ka manao azy ho fahamenarana. Io matetika ny fantaniana mipetraka amin'ny ohatran'ilay nolazain'ny ranabavitatsy hoe ho analy izy mazava fa indraindray ilay famalianan'ilay izy amin'ny olona ilay hoe miteny ratsy ny fanahy masina. Aitsio kely raha ohatra hoe misy tsy mety ny zavatra ny efa azoko. Ny fanahy masina mitoetra tanatiko raha misy zavatra ataoko ohatrany hoe misy filana voatoritory zany ohatra hoe rehefa manoritory filantsika dia lasa miteraka fahotana dia fahotana miteraka fahafatesana dia malahelo ny fanahy masina ilay ten'Andriamanitra nalain'ny ranabavitato hoe aza manao izay mampalahelo ny fanahy masina izay nanasiana tombokasianareo ny andro mavotana malahelo ny fanahy masina fa misy seuil ve ohatrany hoe mitentsika hoe mpaminany sandoka fampianaran-diso resaka trinité nareo fa za taloha anisany satria mpitarika tanora mpampianatra zany hoe trinité zany tena hoe mampianatra ny ankizy tanora ohatra hoe tanareo misy an'izany trinité rehefa avy eo nefany rehefa nazavain'ny fanahy masina dia tena hafa mihitsy ilay zavatra dia hoy izy hoe indraindray mieritreritra ihany hoe ahoana reny zavatra nataoko reny olona maro zany raha tsy mifanena amiko intsony no zavaina n'ilay izy hoe diso ilay zavatra nampianarina mety ho lasany amin'ny elo reny olona reny tsy haiko na mazava aminareo ilay izy dia misy fotoana zany ianao hoe atraiza dia seuil hoe fantatro hoe rehefa tsy matsiary intsony ianao hoe manota zany efa manao zavatra gravy efa tsisy fanahy masina intsony ao anatinao fa ho an'ilay olona ohatrany hoe le manao fampianarany diso mihitsy taloha fa tonga saina izy aty ariana
le tena lalina be ohatrany hoe mitarika fiangonana be izy tsy bishopy angamba mazava kokoa dia zavatra ohatr'izany raha reny no mibebaka dia ahoana izy ve satria izy ve le voateny le hoe na misy hoe na le misy hoe efa nolavina ao anaty baiboly misy hoe efa nolavina zany hoe rehefa any amin'ny apokalypsy misy hoe rehefa anokatra ny afisolo farany Andriamanitra Jesosy alefany any daholo ny satana sy ny firongony ary ny mpamina ny sandoka tena nataony mahay niveau mpamina ny sandoka satana mihitsy zany mpamina ny sandoka dia reny izy ohatrany hoe te-antany tsy te-antany ohatrany hoe te-antany ohatrany izy le mpamina ny sandoka marina atraiza zany le seuil-an'le izy hoe efa lasany amin'izay zavatra izay tsy haiko na mazava le fantaniako tsy tena mazava ohatrany hoe za manokana zany nisy fotoana hoe nanontany foana hoe ahoana ny récupérena an'le fanahy reny nampianarana fampifampianaran-diso tompo mahalala ny azy any tompo zany tsika ireo be da be tao fampianaran-diso fa Jesosy ny sitona atsika zay le matompo isa azy dia ny sotomontsika nalala ny famarinana dia izy mahalala ny azy mbola manana ondry hafa aho izy tsy amin'ity valy ity reny koa dia moloso tomoko ho tonga andiany ray be da be zany mbola ny Babilôna lany tsy voafatotra any tompo mahalala azy efa mamoaka azy izy raha le olona nitarika ny tao anatin'ny fibebahana marina dia ozy ny tompo hoe bebakisy dia nanaiky azy Jesosy mahalala zay atao tsika tsy afaka mametraka hoe ataovy fa Jesosy mahay manao ny azy Jesosy mahalala zany zay fomba anaovana azy hoe ahoana ny atao amin'ireny olon-dreny Paul dia niteny misy hoe zay namindrana foanao izy tao amin'ny tsy fahalalana ny nanenjika ny fiangonana Paul ike namono olona ary be da be matin'ny Paul fa i Paul indray zao ny lasa nanotory ny filazany tsara tonga izy Jesosy hamonjy ny mpanota amin'ireny dia zany lohany fa namindrana foana noho ny tsy fahalalana ozy raha ao anatin'ny tsy fahalalana zany Andriamanitra ninitsy ny jery ny andro ny tsy fahalalana ankehitriny izy mandidiny olona rehetra ibebaka ainy Jesosy mikitika an'ireo olon'ireo amin'ny fombana zany na mampiasa olona izy na tsy mampiasa olona izy ainy Jesosy fa ny olona miziriziry amin'ny fahotana rehefa tsy manaiky Jesosy indray mbola manajamba amin'ny masony any izy zay aloha le anankiray mazava ve zay le resaka nateo fotsiny hoe fanampiana angambo ity hoe le resaka trinité voamaly mihitsy zay no resaka an'izany hoe niteny aho hoe tsika zanaky Jesosy dia ahitsin'le ranabavy hoe aza tenenina ohatr'izany ozy izy fa Jesosy zokintsika tsika zanak'Andriamanitra dia ho anahy nefa le izy za fa efa fantatro ny fahamarinana dia tsy manao débat lavitra fa fotsiny hoe ho antsika rehetrarehetra zay foana le hoe avaozan'ny fanahy le hoe miovao fanavaozana ny saina ozy izy mivavao anazy dia mandeha tsikelikely eo foana le izy fa io zany tsy raha ohatrany hoe mino fa mbola betsaka mbola manana fantaniana ohatr'izany amin'ny fianakaviana ny olona akaiky hoe dia Andriamanitra tokana ahoana sy ahoana fa zay fotsiny hoe fanahy ihany révélé an'io dia zay fotsiny ny fanampiana le izy teo sorsa ato amin'ny tojo dia ato dia farany dia zay zay aloha ny androany fa rehefa manaraka indray mbola mametraka sina fotoana fantaniana sotra betsaka ny anandray zany tiako tenenina saika anoe ale resaka le raha latatsy fa tenikely amin'ny azoko le zavatra tia zo tenenina teo raha nazo teo le hoe izy tao aminatin'le tsy fahalalana ve le izy zany ohatra ny tory noho ny tsy fahalalana nampianatra izy le resaka trinité fa nampifandraisana le izy amin'le resaka fitenenana ratsy ny fanamasina amiko indray le izy zany raha fahafantarako le izy hafa samy hafa mihitsy n'izay zavatra zay le miteny ratsy ny fanamasina amiko manokana zao ohatra hoe asan'ny fanamasina ny fanany ny asa teo nefa lazainao fa satana ny miasa amiko zany zay hoe Jesosy no miasa nefa lazainao fa zay zany amiko zay le hoe tsy mahazo famelan-keloka mihitsy fa raha hoe mampianatra noho ny tsy fahalalana indray dia aty aoriana ianao ampahafantariny tompo dia mibebaka ianao zany dia mitory ny fahamarinana amin'izay ianao rehefa aty aoriana dia le nitiako tenenina amin'le nitiako anoizana le resaka le raha latatsy indray za tao anatin'le tsy fahalalana mihitsy koa satria za isan'le vo tao anaty ohatran'ny hoe voadona sady voavily
tao anatin'izay resaka fampianarana tsoroko le zay fampianaran'ny pasteur Mayol Apocalypse zay resaka hoe maty larobia ny tena izy fa tsy Jesosy maty zoma ny tena marina ao anatin'ny konkoa eo ihany zay resaka hoe andro zay zay mody hitondrany anazy fa ny tiany hitondrany an'io dia hoe le mpivavaka alahady vereny amin'ny elo daholo satria raha ohatra mpivavaka alahady dia mitory fa ny tena Pasika dia Jesosy nitsangana ary ny andro fitsanganan'i Jesosy dia lahady. Ny Apocalypse dia mampianatra fa Jesosy maty teo amin'ny antsasaka ny herinandro donc zany mitsangana sabata ny tompo foana mijanona iny ny tokony hivavahana fa rehefa nampahafantaran'ny tompo amin'ny fahamarinana amin'izay taty aoriana satria zaho voavily tao anatin'izay satria tany aloha tany amin'ny tsy haiko 20 taonako tany rehefa converti resy lahatra nanolo tena ho an'ny tompo dia natao batisa dia taty aoriana no nanaraka le fampianarana dia nireo batisena indray satria le Jesosy ninoko taloha dia Jesosy hoe maty zoma tsy izy io tsy ara-baiboly io fa le Jesosy maty alarobia amin'ny atsasaky ny herinandro ny tena Andriamanitra fantsika teo amin'ny azofijaliana aty aoriana le izy moa mpahafantaran'ny tompony tena hoe tsy any amin'izay fa ny finoanao an Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra ny ranon'Andriamanitra tonga nofo ary ny fahatsianao teo amin'ny azofijaliana finoanao an'izay no mahazahoanao ny famonjena rehefa nanolo tena ho an'ny tompo ianao dia za zany amiko tsy voavilivily amin'ny resaka hoe lahady ve ny tokony hivavahana sa sabotsy tsony fa fantatro fa tsy ao anatin'izay ny fitadiavana ny tompo dia izay fotsiny tiako mariana hoe fa ny resaka clientélisme zany le izy izay tonga dia tsoroka izay le izy. Amen. Misaotra Jesosy dia Jesosy mitondra antsika hivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Nenandray pasteur misy teny tsy azoko le izy hoe tsika ny teny teo hoe Andriamanitra dia Jesosy ihany dia marina amiko zany tena marina amiko fa misy teny tsy azoko le atao amin'ny Matthieu le 24:36 hoe fa ny amin'izany andro sy ora zany ozy izy dia tsy misy mahalala na dia ny anjelan'ny lanitra azy ary na ny zanaka azy afa-tsy ny ray ihany dia nefa ny hoe nyray ny Andriamanitra Jesosy ihany dia hoe tsy na ny zanaka azy tsy mahafantatra le izy indray dia tsy saotranao ny fanontaniana Jesosy dia lazaintsika hoe 100% olombelona dia 100% Andriamanitra dia amin'ny maha Jesosy 100% olombelona azy tsy mahalala an'izay zay fotsiny le izy Jesosy dia tao tany nitomany Jesosy ny sakafo Jesosy nandrafitra zanaky ny mpandrafitra ny antson'olona azy amin'ny maha olona 100 azy no tsy ahalalany an'izay fa misy fotoana indray izy tsy miresaka akory repetera sy rejona dia efa hainy ny eo an-dohany zany ve ny zavatra eritreretinareo izy zay matompo isan'i Jesosy Jesosy mahahery tsy to mpanjaka fa zay le izy hoe indraindray zany le atao ten'Andriamanitra ihany no lasa mamily sy tsy fantatra fa zay le izy hoe na ny zanaka raha amin'ny maha olombelona zany le maty teo amin'ny hazo fijaliana tsy Andriamanitra fa olombelona le maty teo amin'ny hazo fijaliana olombelona 100% no maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy fa tsy hoe maty Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana zay zany mila mipetraka tsara zay. Amen. Saotra ny tompo sika ny amin'izany rehetra zany ataoko hoe mampitombo atsika zany mampitoetra atsika tsara zany teny rehetra zany mba tsy fiainana zany dia Jesosy Kristy rery izy rery ary Jesosy tonga anafaka io tonga nome fiainana io anafaka amin'ny tsy fahalalana anafaka amin'ny hevi-diso anafaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ao ke resika ny jaona toko 9 eo amin'ny jaona toko 9 eo ihany tsika jaona toko 9 andininy fahadimy amin'ny telopolo jaona toko 9 andininy fahadimy amin'ny telopolo inona ny voasoratra fa ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo fantatro ihany fa taranak'i Abrahama ianareo nefa mitady hamono aho satria ny teniko tsy mitombo ao anatinareo zay
andevo ianao sa zanaka. Zay ny fanontaniana mipetraka amintsika. Andevo ianao sa zanaka. Fa ny andevo izy tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva, fa ny zanaka no mitoetra ao. Raha ny zanaka no manafaka anareo, ho afaka tokoa ianareo. Fantatro nareo fantatro nareo izy fa taranaka Abraham, kanefa mitady hamono ahy ianareo satria teniko tsy mitoetra ao anatinareo. Ny teniko tsy mitombo ao anatinareo, ny teniko tsy raisinareo. Ty filazantsara resahana amintsika ty momba an'i Jesosy Kristy, filazantsara ny fahafahany. Amen. Filazantsara ny fahafahany ty, fahafahany. Voalaza ny Koretianina voalohany ihany hoe ny tompo zany fanahy zany. Aza hitoeran'ny fanahy ny tompo no hitoeran'ny fahafahana. Rehefa ao amin'i Jesosy Kristy ny olona anankiray ary tena ao amin'i Jesosy marina, za miteny aminao fa tsy tokony hisy ota hanandevo anao zany tsony. Amen. Tsy tokony hisy ota hanandevo anao zany tsony, tsy tokony hisy fatotra matotra anao zany tsony rehefa tafatoetra ao amin'i Jesosy ianao. Rehefa tafapetraka ao amin'i Jesosy ianao, fatandremo zao ny tenin'Andriamanitra, natsoina amin'ny fahafahana ianareo, aza vela asiany olona zigo indray. Luka toko voalohany raisitsika anay Luka toko voalohany. Luka toko voalohany andininy fa 7:70. Luka toko voalohany andininy fa 7:70. Hanao izay azo antsika nompo azy tsy amin'ny tahotra satria afaka amin'ny fahavalontsika isika. Amen. Dia toy izany amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo anatrehany amin'ny andro rehetra iainantsika. Amen. Eo zany ny fotoana, io zany ny antony nahatongavan'i Jesosy. Inona moa izy teo? Anafaka atsika amin'ny tanan'ny fahavalontsika ary anompo an'i Jesosy amin'inona? Amin'ny fahamasinana sy amin'ny fahamarinana ary tsy amin'ny tahotra. Tsy amin'ny tahotra. Ny nahatongavan'i Jesosy raha lasa nabavy hidelivre. Zay ny atongavan'i Jesosy. Ny atongavan'i Jesosy hidelivre. Raha misy mola voafatopatotra eto androany, raha mola misy voagejageja eto androany, Jesosy tonga monjy. Jesosy tonga anafaka. Zay ny voalazany teo hoe raha ny zanaka ny manafaka, ho afaka tokoa nareo. Raha ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva, fa ny zanaka no mitoetra ao. Raha ny zanaka no anafaka, ho afaka. Io Luka toko voalohany io dia milaza mihitsy hoe nahatongavan'i Jesosy anafaka atsika amin'ny fahavalo, anafaka atsika amin'ny fatotry ny fahavalo, atonga atsika halala atsika amin'ny tahotra, atonga atsika nompo amin'ny fahafahana. Ny olona manana an'i Jesosy zany ny olona afaka indrindra atao tany. Raha olona mila fahafahana manafaka dia Jesosy. Ny fomba fivavahana tsy manafaka, ny religion tsy manafaka, ny antoko-pivavahana tsy manafaka, ny fombafomba-pivavahana tsy manafaka, ny fombafomban'olombelona tsy manafaka. Jesosy irery ny manafaka. Jesosy mihitsy tonga ary tonga anafaka olona amin'ny fahotana, anafaka ny olona amin'ny fatotra, anafaka ny olona amin'ny tahotra, anafaka amin'ny olona amin'izay zavatra mangeja azy rehetrarehetra. Jesosy Kristy zany. Matsiaro olona afaka ve ianao amin'i Jesosy? Matsiaro malalaka ve ianao amin'i Jesosy? Matsiaro tena tsisy fatotra ve? Fa zay ny olona ao amin'i Jesosy. Tsy voafatotry ny fahotana. Tsy hoe tsy maintsy manao an'izao, tsy maintsy manao an'izao, tsy maintsy manao an'ry, tsy maintsy manota. Ao amin'i Jesosy tsisy an'izany tsony. Afaka rehefa ao amin'i Jesosy. Afaka ny amin'ny fahotana, afaka ny amin'ny geja, afaka ny amin'ny olombelona izay mamatotra. Amen. Ny olona nge amatotra ny tena hatongavan'ny olona. Ahoana Jesosy mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra, amono ary andringana. Za avy hanana ny fiainana be dia be. Ny zavatra toriana eto isanandro isaka ny alahady zay rehefa mitory dia manambara an'i Jesosy. Manambara ny fahamasinana, mitory ny fibebahana, mitory ny tahotra an'Andriamanitra, mitory ny fiverenan'i Jesosy. Tsisy zavatra ankoatran'izay satria izay ny zava-dehibe. Atonga antsika hiditra ny fanjakan'ny lanitra ao amin'i Jesosy. Atonga antsika olona afaka ao amin'i Jesosy.
tsy hitaonantsika amina antoko-pivavahana, tsy hitaonantsika amina olombelona, tsy hitaonantsika amin'ny esaka rafidrafitra sy ny fombafomba, hitaonantsika ao amin'i Jesosy marina. Ao amin'i Jesosy ve ianao? Ao am-ponao ve Jesosy? Manjaka ao aminao ve Jesosy? Fa io no mitondra fahafahana ao anao amin'ny hevi-diso rehetra, amin'ny fomba fisainana maloto rehetra, amin'ny fahatezerana, amin'ny fahasarotam-piaro, amin'ny fialonana, amin'ny fitiavan-tena, amin'ny fitiavam-bola, amin'ny fitiavana an'izao tontolo izao, amin'ny fireharehana, amin'ny rehetrarehetra fahotana rehetra, tonga Jesosy hanafaka. Ary manafaka ny olona dia Jesosy ihany. Jesosy raha lasaina vavy mila toriana, Jesosy mitondra fahafahana. Tsy toerana ny mila toriana, tsy fotoana ny mila toriana, fa Jesosy mihitsy hitondra fahafahana ho an'ny olona. Torio Jesosy, fa Jesosy no ilain'ny olona. Ny fanavotana hoentin'i Jesosy no ilain'ny olona. Ny fanafahana amin'i Jesosy no ilain'ny olona. Ary tsisy ambara fa tsy Jesosy. Tsisy ambara fa tsy Jesosy. Raha ny zanaka ny manafaka, ho afaka tokoa ianareo. Na inona fahazaran-ratsinao eto androany, dia efa entinao amin'i Jesosy any, vahana zany amin'ny anaran'i Jesosy. Na inona mola mamatotra anao, matahotra ve ianao, matahotahotra mananany amin'ny ho avy, matahotahotra any amin'ny alina, Jesosy no mamonjy, Jesosy no manafaka. Jesosy no manafaka. Ino izay? Fiarahana amin'i Jesosy dia fiarahana amin'ny fahafahana. Halleloia. Aza mety ho zogay mpahotana, aza mety ho zogay ny olona amin'ny fomba fivavahana. Halleloia. Manafaka Jesosy. Ny hevi-diso rehetrarehetra, Jesosy manafaka amin'izany. Amin'ny fomba fanao rehetrarehetra, Jesosy manafaka amin'izany. Jesosy raha lasaina vavy dia ampy a. Ary Jesosy foana no resahany eto a. Halleloia. Tsisy afa-tsy Jesosy. Fa rehefa amin'i Jesosy ianao dia afaka. Rehefa amin'i Jesosy ianao dia Jesosy mamahanao amin'izay fatotra rehetra. Jesosy ve ny lohany amin'ny fiainanao? Ianao ve le andevo tsy mitoetra ao an-trano fa any ivelany? Sa ianao le zanaka no mitoetra ao an-trano? Ao an-trano izany manana fahafahana, manana fiarovana, manana izay ilaina, manana fitsarana. Ao amin'i Jesosy ihany izany. Fa tsy andevo. Ny jiosy dia lazain'i Jesosy mihitsy hoe andevo. Ny jiosy dia lazain'i Jesosy mihitsy hoe raha tsy mino ahy ianareo izy, raha tsy mino anahy Jesosy ianareo, dia ianareo zanaky ny devoly. Ny ray ianareo izy dia ny devoly. Lazaina amintsika mihitsy zany fa na iza mivavaka, na iza amina toko-pivavahana, raha tsy manana an Jesosy izy, tsy zanak'Andriamanitra izy. Ary raha tsy Jesosy mihitsy no ekeny no mpamonjy sy manapaka ny fiainan'iray manontolo, tsy zanak'Andriamanitra izy, ary tsy Andriamanitra ray. Ilay mpahariny lanitra sy ny tany no Andriamanitra fa ny devoly. Na inona ezaka ataony, na inona fomba ataony, fa androany tena te handray anao ho zanaka izy. Androany Jesosy Kristy hamonjy sy hanafaka anao, hamonjy sy hanafaka anao. Tsy misy famonjena raha saina vavy raha fa tsy eo amin'i Jesosy ihany. Jesosy ihany. Tsisy lalana azona famonjena afa-tsy io Jesosy io ihany. Tsisy anarana afa-tsy io Jesosy io ihany. Ary iza ny mila famonjena? Za, ny foko, ny saiko, ny fanahiko, ny momba izaho, za mihitsy ny mila famonjena. Fa tsy zavatra hafa. Tsy ny asako ny mila famonjena, tsy ny resaka tranoko ny mila famonjena, tsy ny resaka papiako ny mila famonjena, tsy ny resaka zavatra ataoko ny mila famonjena. Za mihitsy ny mila famonjena. Fa rehefa ianao no manana ny famonjena ao amin'i Jesosy, Jesosy manafaka anao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Mampalahelo ny amin'izao fa Jesosy tsy hitanao intsony. Averiko foana izay toriteny izay, tsy haiko efa toriteny fampirina izay, Jesosy tsy hitanao intsony. Tamin'iny herinandro iny, sa tamin'ny tababolana, Zay radio mandeha, herinandro masina miaraka amin'ny pastera zao. Herinandro masina miaraka amin'ny pastera izy. Zay tsy mila herinandro masina miaraka amin'ny pastera zao zany, Jesosy ny ilainay. Fa tsy herinandro masina miaraka manao publicité ao amin'ny radio, publicité ana trano, publicité ana toko-pivavahana, publicité ana olombelona, publicité ana toeram-pivavahana, manenjika olona, misambotra olona. Avy aty aminay fa aty aminay misy herinandro masina. Avy aty aminay fa aty aminay misy herinandro masina. Jesosy nga nampanao herinandro masina. Avy aty aminay fa aty aminay
na vaizy ianao na fiangonana vaizy ianao na olona vaizy ianao dia tonga fa aty aminay dia tsisy Jesosy ambara fa ambara herinandro masina miaraka amin'ny pastera zao miherinandro masina miaraka amin'ny pastera izy fa tsy miaraka amin'ny pastera eny ilain'ny olona fa miaraka amin'ny Jesosy miaraka amin'ny Jesosy Kristy velona avy any Nazareta angeny manafaka fa tsy miaraka amin'olombelona hitondranao amin'ny fahafahany Jesosy hoy ilay mpanoratra zay hoe ny devoly ny olona tonga any amin'ny afobe tonga any amin'ny fahaveresana ny akamaroan'ny olona tonga any dia ny olona ao anaty atoko-pivavahana ny tiany lazaina hoe ny devoly mitondra olona any amin'ny fahaveresana amin'ny alalan'ny atoko-pivavahana ny tena mahatonga ny olona very noho ny amin'ny zavatra hafa religion amin'ny alalan'ny religion hitondranao mampalahelo misy mahainao an'ilay olona te hivavy ny olanao tonga avy ianao vavaka aty aminay te hilamina ve ianao tonga avy ianao vavaka aty aminay isy vavaka mahery vaika ao anao hoeto ny carte bancaire hoeto ny kadasitra ny tranonao hoeto ny dossier mila dossier anao any fitsarana hoeto ny passeportnao hoeto ny permis anao fa ny potsampy eke zany mazika zany fa avetavetana eke zany ahoana moa tsy hitsangana ny hitorinao an Jesosy marina mihitsy zany no resahana aminao tonga avy aty aminay dia zay ny lazainy raha manana ady any fisarana hoeto ny dossier rehetrarehetra asa tao inona Jesosy ve na ry Paoly na ry Petera rehefa mivavaka dia hoe eto ty ny tsy haiko ny tranonao eto ty ny fomba fambolenao eto ty zao amin'izao fotoana fivavahana moderna avy amin'ny Satana eto ty ny carte bancaire eto ty ny kadasitry ny trano eto ty ny dossier eto ty ny tsy fantatro maro isan-karazany fa atao inona zany ho afaka nitrosa ozy izy ho afaka nitrosa isy vavaka manokana ao anao va inona raha eo amin'ny radio anao dia mivavaka ho azy nge dia sitrana izy eto mbavaka fotsiny enoko eto amin'ny radio eto anao dia vita tsy mila makany aminao ke ahoana izy le mpanompon'ilay kapiteny hoy izy le kapiteny Jesosy avy fa marary mafy ny mpanompoko ary tenao voafaty avianao any amiko hoy izy le kapiteny fa hoy izy le kapiteny avy eo Jesosy tsy mila makany amiko koa renao Jesosy za kapiteny rehefa teneniko ny olona ao amiko enao mipetraha eto enao ndana makary enao ataovy zao manao daholy ka enao koa Jesosy tsy mila makany enao eo fotsiny anao miteny dia sitrana mpanompoko hoy Jesosy gaga fa tsy mbola nahita finoana ohatr'izany ahako na teo amin'ny zanak'Israely ary tongava ozy izy fa mandehana ozy izy finoanao tongava amin'izay irinao no finoanao no navonjy ianao Jesosy manam-pahefana amin'ny zavatra rehetrarehetra aza mety ampakain'ny olona sy adalain'ny olona ianao avy aty hoeto zao hoeto zao hoeto zao ny fonao entina ny fonao mila vahana ny fonao no mila vahana ny fanahinao no mila famonjena fa sy ny carte bancaire anao tranonao na ny dossier anao any fisarana na ny passeportnao azonao visa tsia inona so azon'ny olona na ho azo azy ao rehetra zao nefa very ny ainy tsy famonjena ny fanahy mihitsy ny toriana amin'izao fotoana tsy hidirana fahatsakany lanitra mihitsy ny toriana amin'izao fotoana tsy ny azon'ny olona famonjena ny toriana amin'izao fotoana tsy mitory hoe hiveriny Jesosy eny amin'ny raha lanitra fa tonga avy ianao manekehany Jesosy mibeba manekehany famonjena mandehana amin'ny fahamasinana mandehana amin'ny tahotra an'Andriamanitra sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny etỳ tany matory raha lasaina bava ny fiangonana amin'izao fotoana matory zavatra ny tany ny toriana zavatra ny tany mampanantenaina fa ny fanahy tsy voavozy fanahy marary fanahy osa mitsangana ianao zay efa manana an Jesosy torio Jesosy fotsiny dia ampy raha io fotoana lany amin'ny radio anaovana publicité avy aty aminay iny tonga dia toriana an Jesosy fotsiny amin'ny radio betsaka ny olona voavonjy fa efa adiny ray sasany publicité fotsiny avy aty aminay lany lera Jesosy dia ampy toriana ampy ho an'ny olona Jesosy zaraina aman'olona ianao zay mbola tsotsony ny pasteranao aiza ho aiza ianao tsy hita zay efa natsotsony aka Jesosy ny famonjena ao
manana ny fiainana mandrakizay ao Jesosy. Jesosy ny manafaka, Jesosy ny mpamonjy aho, Jesosy ny manome fiainana ao aho. Torio Jesosy, mila Jesosy ny olona. Manafaka anao Jesosy, manafaka anao amin'ny mataotahotra tsy samitory. Betabe ny mataotahotra samitory, androany Jesosy manafaka. Betabe ny tsy samiteny, androany Jesosy mamaha vavanao, Jesosy mamaha ny lelanao, hitory anao hanambaran Jesosy. Jesosy fotsiny dia ampy. Ahoanao Jesosy aza mieritreritra zay tenenina, aza mieritreritra zay ho lazaina, omenanao fotoana zany, fanamasina ao anatinao. Fa kio ny tenin'Andriamanitra isan'andro atao mbanao anatinao, mameno anao. Fa tonga fotoana ivoany iny mivoaka ho azy ny tenin'Andriamanitra. Jesosy ambara, Jesosy torina. Halleluja, halleluja. Vonona venao araka amin'ny Jesosy. Mbola tapa-kevitra venao, mbola irosy araka amin'ny Jesosy. Fa milanao Jesosy, ary ianao tena milan Jesosy, ary ny olona milan Jesosy amin'ny alalanao, hitondranao ny famonjena, anambaran Jesosy ianao. Halleluja.